in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imafia ulizono tarukwe akaki pamunja Natuja kanirande timentu tafita akaki pamunja Olazonao atao hiterana Jesosy eo amin'ny lanitra fifaliana. Olazonao atao fantatro zao finisy toka fa fantatro fa fataiky zany. Olazonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona irigiriny ary ianao. Olazonao atao zany, olazonao atao mitokany an-danitra, olazonao ioarana ireo olona efa nivavaka hatramin'izay. Selo ny loko ny vitany mariry tarafiny maso andro ny lentiky maeleza ianao hatrakao ny lo emanjino ny atsara ny laretito ao anatiny mafy masehony anao nyaleleny voninareny. Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Haleluya. Falmeravantsika rehetrarehetra indray androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Miarabako atsika amin'ity androany ity. Anatratra n'ity andro sabata mahafinaritra ity indray a. Miaraka eto indray tsika androany a. Ifampahery a, ivavaka, iona amin'Andriamanitra tsika ary malalaka tsara ny fotoanantsika manomboka eto. Anatona tsika an'Andriamanitra ny momba tsika rehetra ary havana malala. Mbola manana tombony tsika androany raha afaka mbola manakaiky an' Jesosy malalaka tsara, manana connexion, manana fitaovana afahana mifandray atao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Ary raiso fahasoavana lehibe ho anao a, ny mbola fahafahanao indray androany andrandra an'Andriamanitra. Na dia tsy mendrika azy tsika, dia nomen'Andriamanitra fahafahana mba hifandahatra aminy, anatona azy. Ary izy efa nilaza fa izay rehetra manatona azy dia tsy mba misy ololaviny mihitsy. Niza dia afaka manatona an'Andriamanitra ary havana malala. Naiza toerana misy anao a, afaka mivavaka tsika amin'ity androany ity. Dia tononina ho aminao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny fiainanao manokana sy tsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hialo antsika rehetra indray atao anatin'ity sabata mahafinaritra ity. Dia tena ho sabata tena sady fitsaharana ny fiadanana, ny fitahiana, ny fahafinaretana no fandresena ho antsika ity sabata ity indray. Ry havana malala za ry havana ao anatin'ny herinandro dia rehefa misy zavatra lalovako indraindray ao anatin'ny herinandro izay mety misy zavatra lalovako indraindray ao anatin'ny herinandro, dia zao foana zany zavatra ao anatin'ny saiko. Jesosy mialoha nandalovako an'ity herinandro izay diaviko ity, efa napetrako taminao ty tamin'ny sabata. Aleloia. Nandalo sabata nge Jesosy zao herinandroko zao e. Ary raha misy zavatra tena mampatahotra ry havana malala dia ny mamaky vaky herinandro, tsy ny alohavana fotoam-bavaka. Ary zany mahatonga antsika tsy zavatra kely zao mitandrina sabata zao. Ny ray andro tontolo tsika eto mametraka ny fiainantsika manontolo ho diavintsika amin'ny herinandro. Mahafinaritra be fa misy olona eto voanjory vavy taminay tamin'ny maray nomen'Andriamanitra fahafahana indray izy hitandrina sabata. Satria izy nangenta eto. Aleloia. Tsy mampaninona izay mety
fatiantoka ao anatin'izany misy zavatra foy, misy fatiantoka, misy zavatra miena satria rehefa tsy miasa sabata dia mazava ho azy fa miena ny avantage, miena ny karama fa tsy maninona izany satria ny karama izay mety raisina tao anatin'ny andro sabata tsy afaka havitanao akory ny herinandronao ao aorianan'iny fotoana iny. Izany ravana mahatonga antsika manisy rana mety ozy izy ny olona hoe nareo adala fa izany koa ve dia anomotsorana zavatra ohatr' izany, anomotsorana tombotsoa, fivavahana ve dia anomotsorana tombotsoa. Mety misy olona gaga mihitsy anohany hoe tsika eto mivavaka foana isan'andro, maraina ariva isan'andro tonga anay sabata mivavaka, dia ny olona mieritreritra hoe misy tombotsoa antsika tena very eny misy kosa aloha fa zao ny fanoneran'Andriamanitra ry havana malala. Misy ny zavatra eritreretintsika fa very eo am-pelatanantsika hita maso hoe miena ny karama, tsy mitovy amin'ny raisy ny olona ny raisitsika, izany ny zavatra hita maso izany. Ary ny olona tsy mahita fa tsy ny zavatra hita maso, fa ny olona tsy afaka hatakatra mihitsy hoe inona ny zavatra ao ambadika izao tsy hita maso. Ny tsy hita maso ao ambadika izao fitandremantsika sabata izao dia variana ny olona. Izao zao nanomboka tamin'ny nisokatra ny vavaka maraina dia tena oza hoe misy olona gaga mihitsy hoe amin'ny fotoana izany ty rahavavy mampionony ity mba afaka tokony efa hetsika anao zavatra mbola vavaka indray no ny sokafana maraina ravana malala fa tsy fantatry ny olona mihitsy inona ny tombotsoa. Fa izao ny zavatra mahafinaritra, ianao ilay manatrika ilay izy mahafantatra, mahazo tsara ny tombotsoa raisinao ao ambadika ilay izy. Isika izay eo dia mahazo tsara mihitsy hoe inona ny anton'izao azakazaka ataontsika izao ry havana. Ary atongetanao androany tsy matatika ianao, mbola hiteny aminao indray izay fa tombonanao ny atongavanao eto amin'ny androany ity. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao ametraka feno ny fotoana rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra, tsy alamaina eto ianao, teneno mihitsy ny tenanao ety am-piandohana Jesosy za tsy mialamaina androany. Aleloia. Mandray zavatra androany vao miala eto, tsy mialamaina eto izany ianao raha sendra nandalo teto fotsiny ianao androany. Teneno ny tenanao androany Jesosy tsy mialamaina fa misy zavatra raisiko indray eto fiaminao. Andriamanitra ry havana, isaky ny voalom-bolana ao an-danitra ao dia misy hazonainao, dia io hazonaina io mamoaka vo io isam-bolana, dia tsy mitsahatra mihitsy mamoaka vo io hazonaina io ao an-danitra ao. Tsika ry havana malala, ao amin'Andriamanitra misy fahasoavana tsy mety ritra ao. Ny eto amin'izao tontolo izao mety mety ritra ny vola ry havana, mety ritra ny zavatra rehetra, fa ao amin'Andriamanitra misy zavatra tsy mety ritra mandrakizay ao. Ary azontsika alaina foana, afaka misitraka n'izany foana tsika isan'andro. Aleloia. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy laninao, tsy ho ritranao amin'ny fotoana iainanao, fa mbola hatrany an-danitra mbola mitoy mamoy io hazonaina io. Eto an-tany ianao mamoy io hazonaina io. Io ngeno mamelona anao io ngeno mamelona ny fiainanao hoy ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny hazo amorena eo ambolena eo amoron-drano velona ianao, mamoa amin'ny fotoana, ny raviny tsy mba halazo. Aleloia. Izany no mahatonga antsika tsy malazo, satria Andriamanitra mandefa rano velona, mamelana antsika isan'andro, mamoto antsika isan'andro. Aleloia. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao, hamoto anao indray anie ilay rano velona amin'ny androany ity, hamoto ny faninanao, hamoto ny taninao, ny tanim-bolonao, ny aminao rehetra ho votosan'izany rano velona izany indray androany. Mitodika aminao izay Jesosy, eto anatrehanao Jehovahandriamanitra, manatona anao amin'ny andro sabata ity Jehovahandriamanitra. Ianao no namorona an'izao andro izao mba ihany koa ho fanahy Jesosy. Ianao no niteny Andriamanitra hoe tandremo ny sabatako, mahatsiarova ny andro sabata. Dia ndreto izay mahatsiaro Jehovahandriamanitra, ndreto izay tena mahatsiaro Jesosy eo ny andronao masina tompo. Tongeto izay Andriamanitra,
zavatra tokana ihany ny tadiavina eto. Tsotra ny zavatra katsahana eto dia ny fanatrehanao, ny fikasika ao. Ianao Andriamanitra hamangana ety saray avy androany. Izany ny zavatra tadiavinay Jesosy io, izany ny zavatra ilainay Tompo. Vaingio indray ny isambatan'olona sy ny isan-tokantrano amin'ity fotoana androany ity. Aoka Jesosy malala tsy hisy olona tonga eto ka tsy atsapana inona na inona Andriamanitra. Fa raha misy olona eto mety maina ny herinandro, reraka nandritry ny herinandro Jesosy aho, tonga eto izany olona izany ho velomina indray. Izay rehetra mety fahamainana Jesosy Kristy Tompo, ho velominao indray androany, ho tondrahanao indray androany, ho tondrahanao ny loharano avy aminao indray androany Jesosy malalo. Fa ao aminao ny famelobelomana ny ainay. Ianao ny tompon'ny ainay, tompon'ny fiainanay manontolo Jesosy aho, manatona anao izay androany. Ianao ilay tena voaloboka Jesosy malala, manatona anao indray rehetra sampana Tompo, manatona anao Jesosy malala. Halleluja. Ndio ataontsika tira mahafinaritra ity hidirantsika ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ataontsika tira mahafinaritra be ity androany riavana malala. Halleluja. Jesosy Tompo ilay fototra soa, tena voaloboka tsara tokoa. Halleluja. Jesosy Tompo ilay fototra soa, tena voaloboka tsara tokoa. Aoka ianao mba ho sampana itera-bokatra be. Jesosy Tompo ilay fototra soa, tena voaloboka tsara tokoa. Aoka ianao mba ho sampana itera-bokatra be. Oh mahereza, oh mahereza re, izy anome, erisy tanjaka finoana, resy zao tontolo izao. Oh mahereza re, sikitiny mahitazan'Andriamanitra isa, ary mehery tanjaka anao rehetra sasakaraty fitambavatsy. Halleluja. Finoana, resy zao tontolo izao. Halleluja. Ela Jesosy. Ori tanora zay voretany, mazavarina mitikanyty, afandalovana ny eto reo mahereza re. Ori tanora zay voretany, mazavarina mitikanyty, afandalovana no eto reo mahereza. Tsika rehetrarehetra ira, oh mahereza re, izy anome, erisy tanjaka finoana, andresy zao tontolo izao. Oh mahereza re, izy anome, erisy tanjaka finoana, andresy zao tontolo izao. Oh mahereza ny miaramila, piatafiky Jesosy. Halleluja. Oh mahereza, oh mahereza, oh mahereza.
Ampahery anao Jesosy ry havana malala tanatin'ity fotoam-bavaka ity. Haleloia. Anome hery antsika Andriamanitra fa sikiny ny hery. Fatary fa isan'andro ianao. Isan'andro ianao dia mivoaka manafika ry havana. Manomboka miratra ny masoandrotsika dia mivoaka manafika tsika ry havana malala. Mpiatafika tsika. Mpiatafika ny entsoina tsika. Haleloia. Miaramila ny entsonanao. Tahaka ny ao anaty ady lehibe tsika amin'izao fotoan'izao ry havana malala. Mila ny herin'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity. Tsika androany teny hoe Jesosy malala matoky hafa ty fotoam-bavaka ity indray no angalako hery Jesosy. Matantoka ianao raha tonga eto, tsy mahatsapa ninina. Matantoka sika raha tonga eto ry havana malala. Nahafoy ny zavatra tany ivelan'ny tany, anefa tsy andray na inona ry havana malala. Miaramila ny Jesosy ianao. Miditra ao anatin'ny kandra ianao androany. Haleluia. Avy nandeha teny amin'izao tontolo izao ianao. Miditra indray ianao androany ho manina indray hiatrika amin'ny herinandro. Misy zavatra atao anao ao. Misy zavatra hikarakarana anao ao ry havana malala. Andaontsika anatona an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Jesosy no mikarakara anao. Jesosy no manomana anao indray. Raha hivoaka hanafika tsika manomboka rapitso. Homanitsika ry havana malala. Homanitsika atao amin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika satria fantatritsika tsara. Manahoana ny olona omban'Andriamanitra. Nanahoana ny zanak'Israely rehefa teo aminy Jehova. Ahoana ny fomba nandreseny. Ahoana ny fomba niadivany tamin'ny fahavalo. Ny atrehany ny karazam-pahavalo rehetra. Ry havana malala. Ny aika avokoa ny olona rehetrarehetra. Tsotra ny antony. Satria ny zanak'Israely omban'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra ny Israely ny vavanao eto androany. Jehova Andriamanitra ny Israely no ivavahantsika eto androany. Aleluia. Izy ihany no mombanao. Mbola izy ihany ilay efa niteny manao hoe zala tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Tsy niova izy. Mbola tsara foana izy. Raha tsara teo amin'ny zanak'Israely izy dia tsara eo aminao izy. Aleluia. Tsy misy antony tokony hampiova azy ry havana malala. Haleluia. Tsy misy antony tokony hanova ny fomba fitondrany anao. Fa tsika androany andao hiteny hoe Jesosy tena tsara loatra ianao Andriamanitra. Tsara loatra ianao Jesosy malala. Haleluia. Amen. Tompo. Haleluia. Tsika androany hiteny tsara ianao Andriamanitra. Fanatraurala fatsara ny tompo faray zao aloe tiaresy latra eny tokoy namako tena tsapako tena tsapako mena Jesosy eibeni Haleluia. Nasauna yanao desamine kifa sarani tumpu Visau sikizau Mufanu fidi Sibarine. Haleluia. Nisarani fi Nefanafun Waiswao Fitiavanizari Son si fantatau Fizinu derau Haleluia.
fisinotera Amen Jesosy fitiavany zany sao tsy fantatrao fisinotera Alléluia Tompo fitiavany zany sao tsy fantatrao Jesosy malala fisinotera Alléluia Amen Jesosy Alléluia Ayana Amen Jesosy malala Tiantsika Jesosy ry havana malala mba tsika hisotra an'Andriamanitra jerenao nge ry havana ny fiainanao za ry havana tena mahafaly anango fahasambarana ho ahy ny tsy miahihany amin'izao fiainan'izao isan'andro vao mifony maraina dia mieritreritra an' Jesosy dia ny momba an' Jesosy dia asan'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra zany no ao anaty ao zany foana no mivezivezy ao anatin'ny saina ao anatin'ny fo iraha fiderana tsy mamela anay mihitsy Andriamanitra eritreritra hoe ahoana ilay menaka tsy misy ahoana ilay krizy ho avy ahoana ilay zavatra ohatr'izao ry havana malala aleoko mandany andro mandany fotoana misaina momba an'Andriamanitra manany amin'ny asan'Andriamanitra manany amin'ny zava-panahy fa reko fiadanana ny vokatra izany ry havana malala ianao io ange tsy avelan'Andriamanitra anahy tokana ihany ny zavatra ahinao fanjakan'Andriamanitra ry havana manahoana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao manahoana ianao eo anoloan'Andriamanitra halleluia raha ny zavatra ahina ve ry havana samy olombelona eto ambony tany tokony samy miahatsika rehetrarehetra ry havana malala misaotra ianao an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao dia tena eny Jesosy misaotra anao fa tena reko fa manana ray ahako manana ray aho halleluia ny ray aman-dreny ihany no afaka miany zanany tahaka ny ahoana ry havana ny olona kamboty tsy misy mpiaha mampalahelo tsy tsonena an'izany hoe olona kamboty izany ry havana malala satria azo antoka fa nizaniza olona mety hianteheran'iny olona iny nizaniza mety olona hianteheran'iny olona iny ohatrany tsy azo antoka tsara ohatrany mampieritreritra foana hoe anahoana reny fomba fitondran'ireny olona reny andreny kamboty reny tena voataiza tsara ve ataony ohatrany zanany ve ho avoakany tsara ohatrany zanany ve ry havana malala tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny no afaka tena miany zanany fa tary fa manana ray ianao ao an-danitra ao afaka iahanao ry havana malala afaka hitantana anao aza manatsika rehetrarehetra fa manana mpiaha ianao halleluia tsy navelanao ireny halleluia amen Jesosy tsy namelanay ireny ianao Jesosy amiany fiainanay tokoa ianao isanandro fitsapanay irena ieny amen tsy navelanao ho irery ao fa ny tananao no nitantana ay nataminy mafindrindra tsy nanarianao nasehonao fa ianao no pia tongaonatsika mafy mety zany izy zany ataovy reny ny rainao fa tsapanao fa mianao izy halleluia na tsy mendrikany ho tantananao fa dia no tsy minina sambatra Jesosy fa ianao no piay fa ambony indrindra ny
tananao Satrianao befity Satrianao inopia Jesus malala. Hallelujah. Andriamanitra piany Andriamanitsika Naveanao uireri ao Nave satrazany natao ay Izany indrindra lunanelonao fa Ianao befity Ianao nopia Hallelujah. Sino azoninao ni Yeluku Ni voninahitra na Ni feona tafianako Nuendronese lehibe loatra loatra Ni fitiavanao Izao mindroanao Esambatrao fa Ianao nopiay Tsy ho faty eo imolotro izay No tena tolotro Ianao no mpanavotray Raha miola sinandroko Dia mbola isaorako ny Jesus. Andriamanitra ray amana-malala tsy miay izy fa piay izy. Pia. Efa hatramin'izay Andriamanitra vao namorona ny Adamaseva Andriamanitra dia efa niary amana. Na iny avokoa ny zavatra rehetra tamin'ny kely indrindra teo amin'ny saheteny. Na ino no momba ny Adamaseva, inona ny zavatra ilaina, inona ny mahasalama an'ireo, inona ny sakafo mety amin'ireo. Halleluja. Inona ny toetrandro mety amin'ireo, inona ny zavatra mahafinaritra ny mason'ireo. Noforonony ny voninkazo mahafinaritra, ahafahanao mahita fahafinaretana na dia ny masonao mijery fotsiny azy. Ry havana malala, tena pia Andriamanitra ry havana. Ianao aza manaiky ilay ihany devoly izany ianao. Aiza koa izay Andriamanitra miahanao eo, aiza koa izay Andriamanitra mitahanao eo, aiza koa izay Andriamanitra mombanao eo, izy ary manary anao, izy ary tsy tia anao. Izany foana ny zavatra sesiky ny devoly anatin'ny olona. Fa Andriamanitra tena miaha hatramin'ny zavatra madinika indrindra. Mbola izy no niteny ry havana, na dia ny volondohantsika aza mbola voaisany. Alleluia. Mahafinaritra loatra izany hira izany. Miteny hoe sambatra ako, sambatra fa ianao ny pia. Halleluja. Sambatra fa ianao ny pia. Halleluja. Mba mahasambatra anao ve ry havana malala ny ahina Andriamanitra? Za ry havana tena sambatra ako. Sambatra ary ombonako manana amin'izany tompony izany hira izany mihitsy, fa za sambatra ry havana malala manana pia eo amin'ny fiainako. Halleluja. Jesus. Taventsika izany izany. Dia tsika miteny eo anatrehan'Andriamanitra sambatra Jesus fa pia amin'ny fiainako ianao. Halleluja. Jesus.
Haleluya. Bulan pafano kun fat sukrecha. Haleluya. Satya non pia. Eno beti. Haleluya. Yesus Baptenen sekali katakan saja wajib dan sahabat Yesus. Sahabat yang fianarao ani Jesosy amin'ny herinandro io avana malala. Mbola ito ihany fianarao izy nefa laza. Zay efa nividiko tsy mariko. Nifidy anao ane Andriamanitra. Ianao tonga eto nifidy anao Andriamanitra. Haleluya. Tsy anary anao ny tanjon'Andriamanitra. Tsy programan'Andriamanitra ny anary anao. Tsy programan'Andriamanitra ny afoy anao. La programme l'Andriamanitra na fuy atsika. Oh, ry havana malala. Taiza mety nefa ratsika. Inona ny mety fiainana ny ainatsika? Tahaka ny ahoantsika ry havana malala. La programme l'Andriamanitra na fuy anao ry havana. Tianao Jesosy. Ny olona miezaka manary ny tenany. Ny olona miezaka miala amin'Andriamanitra rehefa na amin'ny alalana famoizam-po isan-karazany, amin'ny alalana fahotana isan-karazany. Fa tsika rehetrarehetra kosa androany ataontsika hiteny Jesosy milanao ahako, milanao ah. Fantatra fa fahasoavanao ihany ny afaka hivelomako. Haleluya. Fahasoavanao ihany ny afaka hiainako. Sonawa kanuvalina milanawa fatsinurai sinau arakizai aratsikwau fambula faha swananau unasetinau tumpuo yanilenau imatsarai Satira yanonnya Batu Janawa Tidak mati Janau Sikira cari Halakai Janau Nifani Ndakuna Tupuo Munatu Isawai Nifita Hiana Jesusyo Mutera Ikisau Farasi Teu Yanau Savaponi Sari Janau Si Beti Sas
sasatrayanao misaotranao Bena Jesusyo. Hallelujah. Andriamanitra tsy sasatra n'Andriamanitra raha malala. Andriamanitra tsy misatra manasoanao. Hallelujah. Bena Tompo. Tompo miantsoanao tanozalirao fitiavana tsy misy taminy natolotrao ianara seliony taomandraky izay Bena Jesusya. sisy abatanitray zaretrizao satria ianamyay sisy zay ampanahy matikanao itilay matitranao sikiratrany hanakaikanao nifanindraponao tompoao monato izao ay ianao jesosao moteraiko izao sasatrayanao misaotranao tsy mety sasatrayanao. Hallelujah. Amen Tompo. Hallelujah. Amen Jesosy. Hitanao ry havana malala. Tsy fantatro antsika reny mpianakaviana ry hava. Tsika be misy fotoana miteny hoe amin'ireo zanakitsika ireo reraka tsy mahavita nininona ho anareo ntsony okizay nanomboka anareo voateraka teo foana na andro na alina mitomaninareo dia mandrotsirotsy mamenono indraindray tena hoe tsy ampitoromaso foana tena reraka davana efa niteny an'izany ve tsika efa niteny an'izany ve tsika dia lana tsy misy borikely efa niteny an'izany ve tsika ry havana malala hoe za tsy mahavita ninina ho anareo zanak'ireo ntsony fa le ho hafa reraka ry havana tsika reny mpianakaviana dia malala tsara fa betsaka ny adiditsika amin'ny zanakitsika ary za mino fa tsy mbola misy reny mpianakaviana ka niteny tamin'izany hoe tsy hanao ninina anareo ntsony misy fotoantsika reraka fa mbola mitoy ihany. Halleluja. Mieritreritra foana hoe inona ny sakafon'ny dada, inona ny sakafon'ny ankizy, inona ny gotehan'ny ankizy, mifotsika amin'ny alina rehefa tahirin'ny zanakitsika dia mifo fa tsy afaka manao hoe za tsy hanao ninina fa reraka dia any avelantsika eo tsy ry havana fa Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany. Andriamanitra ry havana tsy sasatra, Andriamanitra tsy reraka mandrakizay. Tsika aza olombelona mahavita an'izany nefa ny herintsika voafetra, ny aintsika voafetra,
misy fotoantsika marary mihitsy satria reraka loatra nefa tsika mbola miezaka ihany. Maika ariavana fa Andriamanitra ariavana tsy reraka izy mitanao. Andriamanitra ariavana tsy reraka izy mikarakaranao. Halleluja. Ary na ao anatin'ny zavatsarotra rehefa marary ny zanakitsika dia mitombo kokoa ny asantsika, mitombo kokoa ny fahasahiranantsika rehefa misy zavatra mahazo an'ireo zanakitsika ireo. Indraindray ireo zanakitsika ireo misy zavatra mampalahelo anazy dia mitombo indray aloha ny asantsika satria mampahery, mbola miteny zavatra mahafinaritra n'ireo zazy ireo satria misy zavatra mahazo ny zanakitsika. Marary ny zanakitsika dia sady omentsika fanafody izy no atao masazy izy no karakaraina tsara. Fa ohatr'izany koa Andriamanitra aminao, arakaraka ny andalovanao ady mitombo ny fikarakaran'Andriamanitra anao. Halleluja. Rehefa mandalo zava-tsara isika dia mitombo ny fatra ny fikarakaran'Andriamanitra antsika ny havana malala. Tsy mitovy amintsika mandeha normal amin'izao fotsiny ny fiainantsika, fa karakarain'Andriamanitra ianao. Ianao aza matahotra ry havana, aza matahotra fa Andriamanitra tena momba anao. Halleluja. Ny ataonao fotsiny androany dia andeontsika hifikitra amin'Andriamanitra ry havana, andeontsika tsy hiala amin'Andriamanitra. Ohatra antsika mieritreritra ihany hoe raha tsy eto moa izany reto zanakay reto dia ahoana? Nisy fotoana ry havana zanakay vavy matoa mipropozen'ny olona ny mpampianatra azy tamin'izy classe de 3e hoe andeha lycée tena tsara fa lavitra anay, lycée natao an'ny olona hoe tena mahay fa lavitra anay le izy. Dia ny condition rehetra nety daholo satria tena mahafinaritra, tena tsara ho lasa lavitra ny zanakareo sy ny sisa fa zao tsotra fotsiny nenay mivady lavitra antsika. Tsy possible izany satria na lasana io zanaka io dia isan-kerinandro io vao mody. Ataonay ahoana ry havana malala ny taizan'ny zanakay isan-kerinandro vao hifankahita? Ahoana ny fomba izarany ny zanako ny zavatra rehetra izarako amin'ny zanako ny fitezako rehetra sy ifampizaranay mianaka izay dia eny mianaka raha isan-kerinandro? Raha hijery no avy any alavitra tokoa ka tiana ho lasa lavitra ny zaza dia nieritreritra hoe aleo alefany satria misokatra daholo ozy izy le mpampianatra ny varavarana rehetra raha ohatra ka any amin'ny lycée io izy mianatra. Nandresy ny lahatra hatramin'ny farany mihitsy ry havana malala ny mpampianatra mba handefasana ny zanakay ihany. Misy avenir mahafinaritra fa tsotra tokana ihany raha vao lavitra anay dia tsy mety. Raha vao lavitra anay dia tsy mety satria tsy afaka hitaizan'ny zanakay izay. Ahoana ny anitsianay ny lalana ry havana malala? Tsy nanaiky izay, tsy nanaiky. Ary gaga ilay mpampianatra hoe ohatrany somary nalahelo izy dia ohatrany somary gaga izy hoe fa maninona ary izay tsy manaiky an'izany nefa ny avenir ny zanakay manana avenir tsara lavitra izy ry havana. Zanak'Andriamanitra nge io hoe ahoana ny atonga anay atahotra ny amin'ny hoavin'ny zanakay raha tsy mianatra azy? Tsy ohatr'izany ianao eo amin'Andriamanitra ry havana malala. Andriamanitra tia anao, aza manalavitra azy fotsiny ianao, ataovy izay tonga azy eo akaikinao dia azo antoka ny fiainanao. Halleluja. Andeontsika hifikitra amin'Andriamanitra, andeontsika hifikitra amin'Andriamanitra ry havana. Halleluja. Antsika androany teny ifampahelintsika ao anatin'ity tefitiro mafy. Halleluja. Mena Jesosy. Azakimo na keseke nao na mapesa chaya ni dunia hospitalini na
Jesús chikanti babata Nadia pensa kanula nasima Katurubana chikatini fu Waisamu Nakaresati Ui Jesus Christi Kaisawanume Fitsahanaka Hallelujah Akantoni finuna Fanain Kituna Le Jesus Chavela Nawile Asabatu Pedera Fijane Kanatera Kawana Tunzatanu Mahere Isimansitia Bifinuana Kani Sara Sara Senta Ulana Kani Yapata Apecha Kwamina Wari Jesu Luli Tafi Baba Amini Baba Jesu Sanao Vizianda Banabalana na Muzanawa Kafikiru Mafinita Manimatuti Tiyana Mabini Hallelujah Tiyana wa Jesus Hallelujah Amen Jesus Fani devul de masika kaita bisai warapane Kamabita kalau umeyalau Haleluya Cantang fini funawe Dekalitinana kalalangis Nikutana muwena rindia Janana Panatarifana Apa eriana Mana sama izai Kani salah senta ulana Kani kapaca apeca Mamina wali Jesaluli kafi Baba amini Jesus Disiana sekamu janao Haleluya Tapi di rumah finita Kalimantuki Tidak nampak ini Tanana mahery no misitronanao ry havana malala. Tanana mahery no mombanao. Aleluia. Aza matahotra ena. Petera lavana rehefa araka izany indrindra rehefa latsaka tao anaty rano Petera. Tsisy mpianatra afaka namonjy anazy teo. Teo daholo ny mpianatra niaraka taminy tao anaty ilay sambo kely. Olona iray ny latsaka tao anaty rano. Izy rehetrarehetra mbola ao anaty sambo kely. Fa na izy rehetra nitambatra tsy afaka nanavitra amin'ny Petera latsaka tao ry havana. Lehilahy anankiray no afaka nisintona azy tao. Ilay lehilahy anankiray afaka mibaiko. Afaka mandeha manitsaka na dia ny ranomasina azy. Afaka mibaiko ny situation rehetra ry havana. Iny ihany no afaka nisintona amin'ny Petera tao. Dia avotry Petera. Haleluia. Tsy ny olona mpiara-mivavaka aminao ny hamonjy anao. Tsy ny pasteranao no isintona anao. Anafaka anao anaty onjan-drano. Io filetehana fiainana lalina io ry havana. Tsy ny pasteranao. Tsy ny mpiara-mivavaka aminao. Mety manampy anao fotsiny. Mety manoro hevitra anao fotsiny ny azo natao.
fa ny malalanao ao tsy reo fa lehilahy anankiray halleloia lehilahy anankiray ihany no afaka anao ry havana malala lehilahy anankiray nafaka isitona anao Jesosy ny anarany Jesosy ny anarany halleloia raha ny tanana ny fikirinao dia ho tafavoaka ao ianao halleloia amen Jesosy momba anao Andriamanitra aza miankina amin'olona aza miankina amin'ny pastera dravana malala fa miankina amin'Andriamanitra ianao dia ny io no tena anao fatara miankina amin'Andriamanitra ve ianao sa miankina amin'izy Andriamanitra ve miankina anao sa izy ry havana ary tsika ataony fampitondram-bavaka fampitokana ihany olay mpanjaka mantsy ilay vehivavy anankiray hoe ataoko ahoana ny famonjy anao rehefa tao anatin'ny mosatra ataoko ahoana ny famonjy anao raha vehivavy raha tsy Jehova ny mamonjy anao na dia mpanjaka azy izy nanana fahefana izy nanana seza fiandrianana izy fa ny fantany dia mbola olombelona izy tsy afaka hamonjy izy raha tsy Jehova ny mamonjy halleluia Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao ry havana afaka mamonjy anao amin'ny fotoana rehetra halleluia ndotsika me voninahitra nometsika voninahitra halleluia mandohalika eo anoloan'Andriamanitra ry havana situation rehetra rehetra mandohalika eo anoloan'Andriamanitra ny fahefana rehetra halleluia lehibe masina masina ny anaranao Jehova ny anaranao iza mo Jesosy iza mo iza no afaka hitovy aminao fa tsy misy Andriamanitra tsy misy mitovy aminao fenoery fahefana masina ianao iza mo Jesosy ny oharina aminao voninahitra ho anao ka ny anaranao nasandratra zao tontolo izao mankalazanao ny larika rehetra ndoalika yaiakivay anao ilay masina 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 bevoninahitra mandohalika eo anoloanao Jehova firenena rehetra mandohalika eo anoloanao ny fahefana rehetra miankohaka eo anoloanao halleluia mamasina sady bevoninahitra ny Andriamanitra halleluia amen Jesosy lehibe ianao masina
Bevoninaiza Masina, masina, masina Bevoninaiza Masina, masina, masina Bevoninaiza. Sotra Jesosy malala sady masina ianao ny be voninahitra. Halleloja. Raha mbola lohalika koa mandohalika eo anoloanao na loalikiza rehefa na malala na fahefana izy na fahefana avia izy miakohaka eo anoloan'Andriamanitra. Tsy misy fahefana mahery, tsy misy fahefana lehibe mihoatra noho izany fahefan'Andriamanitra zany. Hoy Jesosy manao hoe fanomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Halleloja. Voanidina teto fotsiny Jesosy, voateraka tao an-tranon'omby Jesosy dia fananana fahefana rehetra rehefa nekohaka teo anatrehany ny magy, nekohaka teo anatrehany ny mpiandry-hodry. Halleloja. Nanatitra zava-manitra sy miora, nanambara, nanapirofo fa tompony fahefana rehetra io lehilahy any an-danitra sy ety an-tany. Halleloja. Efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Amen. Jesosy malala. Manompo Andriamanitra mahery ianao, manompo Andriamanitra mahery ianao. Halleloja. Ianao tsy tokony ho kivy ianao ry havana. Hitanao ry havana malala mahavariana bebe ny olona manan'Andriamanitra feto amin'ity tany ity. Olona manan'Andriamanitra fa dia mahavariana fa mora resy, mora kivy. Dia jerenao tsara fa raha tsy resaka fa tsy tia resaka fanevitra ity fotsiny zao tsika dia jerenao ingeny havana malala za ohatra ny tsy mino hoe misy olona mivavaka amin'ny Bouddha dia tafajoro amin'io, na mivavaka amin'ny Allah dia tafajoro amin'io. Tsy mino aho fa ny kristianina ihany. Halleloja. No afaka manana fanantenana, afaka manana finoana sy fijoroana satria fantatritsika fa ilay Andriamanitsika ny mahery. Ny Andriamanitsika ny tompony teny farany, ny tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Halleloja. Ary izay rehetra anazy dia miara-mandresana, miara-mijoro amin'izay rehetra anazy izy. Halleloja. Mampandresana izay rehetra azy izy. Halleloja. Misaotra Jesosy, misaotra anao. Ohatra tsifitirana anankiray ity mialohan'ny hidirantsika sady amin'ny tenin'Andriamanitra dia atao tsifitirana anankiray ity. Ianao aza kivy fa Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery mombanao. Halleloja. Amen. Jesosy. Halleluja. Sami mahery. Hoina zay izay dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitsika irakomanantsika raisy ny baibolinao amboary ny tenanao dia tenin'Andriamanitsika hoina zay izay Tapinasany lalana avy any atsimo na dia manao izay hoambana azy amin'ny sekoly fandiasan'ny devoly Jesosy nay mandokatra lalana avy any ambony. Tapinasany lalana avy any atrefana natampina azy ny lalana avy any antsinanana lalana avy antsinanana matoky izay Jesosy matoky izay ka tsy satahorana iakory Jesosy nay mandokatra lalana avy any ambony. Tsika rehetrarehetra Izy lay mahery, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony manam-pahefana izy n'Andriamanitra mifehy izao izao tsisy zava-magaga tsy ainy ataony amina. izy lay mahery
manisy mifehizao rehe esizao tsisy zava-mahagaga tsy aina taolanina. Haleluya. Napinazany lalana vene faratra, Natampinazany lalana vene atsimo tsy manify zany e. lalana vene atsimo, Na dia manao izay hoafany aminao aza ny devoly. manao zay hoafany azany devoly. Jesosy tsika manomboka lalana vene an-danitra ry avana malala. Lalana vene ambony, Haleluya. napinazany lalana vene andrefana, Natampinazany lalana vene atsinanana. napinazany lalana vene tsy lanana. Matoky izay. Tsisy atahoranay. Isatahoranay ako. Haleluya. Jesosy iray mamokatra lalana veny ambony. Haleluya. Oh, 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 izy lay mahery, Rehetra. izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony e, manam-pahefana. Izy mandramany samy fehizao rehe, esizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataonamina. Tena tsy misy. Izy lay mahery, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony e, manam-pahefana. Izy mandramany samy fehizao rehe, esizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataonamina. Haleluya. Haleluya Jesosy. Era sigareta. Israel. Izy lay mahery, izy lay magaga, Izy lay mpanjaka tompony e, manam-pahefana. Izy mandramany samy fehizao rehe, esizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataonamina. Izy lay mahery, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony e, manam-pahefana. Izy mandramany samy fehizao rehe, esizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataonamina. Izy mandramany samy fehizao rehe, esizao tsisy zava-mahagaga tsy ainy ataonamina. Tirenya toko faharoa amin'ny telopolo andimy fahafito. Haleluya. Jehovah-Andriamanitra tsy toy misaotra anao zay satria zany tokoa ianao Andriamanitra. Ianao Jehovah-Andriamanitra noforehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy hainao ataova. Ary androany Jehovah-Andriamanitra dia izay rehetrarehetra zay tonga eto indray androany dia hitan'izany zavatra zay tsy hainay nanao azy ary tsisy afaka nanao an'izany teo amin'ny fiainanay fa ianao Jehovah-Andriamanitra noforehetra ny mahay an'izany amin'ny fiainanay. Tonga rehefa fotoana izay enonay ny teninao amin'ity androany ity misaotra tao anatin'izany fanatrehanao zany tao anatin'izany fotoana tapany voalohany zany Jehovah-Andriamanitra. Raha tonga eto izay amin'ity androany ity dia tonga komba iain'ny feonao Andriamanitra, iain'ny teninao Jehovah-Andriamanitra. Ko metezanao omba eto amin'ity androany ity. Metezanao omba eto androany mpanompo tsy manam-pahalalana, tsy mahasoa. Efa kosa manaiky ny asan'ny fanainao masina eto androany ho atao fitaovana
ka ho ampindramiko anao ny vavako androany a dia hosokafako ny vavako fenao ny anisy ny teny ao am-bavako Andriamanitra mba hampaherany tsirairay avy anay tokantrano zay rehetrarehetra ato anatin'ny tokantranonay tenin'Andriamanitra no nangana anay amin'ity androany ity misaotra Andriamanitra ary irao ny anjerinao ho any amin'ny isa tokantrano isam-batan'olona hiambina andreto vahoakanao reto tsisy alelingelina fa andreny tenin'Andriamanitra fiainana ho anay amin'ity androany ity ny fanatrehana ratsiritra tsy mahazo malelingelina ny fanelingelena amin'ny lafiny rehetra tsy mahazo andreto olona reto tsy mahazo anay fa tsy maintsy mandre teny zay androany ary zany teny zany ho tonga nofo amin'ny fiainanay anangana ny fiainanay saotra Jesosy saotra raha eo saotra fanamasonay halleluia amen dia miarabantsika rehetrarehetra zay tratrantso eto zay amin'ity androany ity falibe zay mahita anareo falibe koa iaho miara-mitandrina sabata aminareo dia tonga soa dia tahin'ny tompany antsika tsirairay avy andao aloha tsika hanao hira anankiray milohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra andao aloha tsika hanao hira anankiray mba hiomanantsika tsara angalatsika baiboly angalatsika toerana tsara hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia miaraba ny artizanay de Madagasikara Pavelina Angela Io Marina Tiana Marijo Soameva Betsava Lovlitina Jonathan Fabiola Eliana Tina Rakoto Arzaka ohatrany tsy mety ny tsy hanonona ny anaranareo fa zatra manonona anareo sy miarabanareo za ando andry tonga soa Tina Rakoto Arzaka tsiry amboara miel kadaka tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany fa saminy fahampaninanao sy anangana anao ny tenin'Andriamanitra eto androany rehetra tsika tira mahafinaritra be tia izay dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany dia avy hatrantsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ao aorianan'izany halleluia mino fahasalama tsara daholo raha zana Monika Tojo Mikael ko Daniela tahin Jesosy tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Berta Erika halleluia tahin Jesosy halleluia ity t-shirt ty ity polo ty dia fanomezana avy any amin'ny zoky Selina tamin'izy taty tamin'ny Pasika halleluia dia isorana anazy dia ho tahina Andriamanitra ny izy nahazo tamin'ny ohatran'ity daholo zay telo lahy zay telo za dia raha latozy dia raha lahy Jonathan dia ny andro any vao mba hanaovako io izy raha nabavisina atonina tsara halleluia efa misy papiakanjo mantsy zao zay eto halleluia asiana soratra kely rehefa orina ny papiakanjo androany zoky Selina halleluia dia tahiny tompany ianao tsy vao indremandrema tsy izy nanao zay fa nanao zay koa izy tamin'ny vakansa tamin'ny telo mirahalahy niangarana mihitsy zay telo mirahalahy ato halleluia zao ary anao atirifitsika imanatsika amin'ny tenin'Andriamanitra amboaratsika Fabiola Selina Soameva amboara tsara ny fitoerana riasika tenin'Andriamanitra isika halleluia halleluia Indra toko makiri fo Zay rehetra ataonao Kitsina foko Nantenay na rehetra Nandiso fanatenana fole Matunga nami as Kaya ny afara aza miara eo atsantry ianao halleluia
niverina nanandangas izao rehetra izao natomalokaza ny manodidina anao e azadino fa Jesosy azadino fa Jesosy eo anilanao a azadinonao mihitsy zany avirotsaka ny ranomasinao androany a alleluia 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 azamiala alleluia azamiala eo an-tsanjon'andriamanitra ianao a jereo andriamanitra dia ho voavonjy anao ny ranomasinao androany io a tsy mandrakizay io tsy mandrakizay ny ranomason'izay izy ho mpahoriana ho ny ten'andriamanitra mandalo ady ianao androany a jereo Jesosy ary manana toky fa ombadika io mizatra tian'andriamanitra tongavana koa ary ianao tsy maintsy afahan'andriamanitra tsy misy ady tsy afaka zany tsy misy ady tsy resy zany raha mbola kristianina ianao alleluia ny andriamanitra hafa ngeryhavana misy fetrany azy ny andriamanitra misy fotoana misy olona manan'andriamanitra hafa tsika zao tsy mbola nangatavavaka tamin'ny olona mihitsy mba ivavany amin'ny bodany ty etaretiko ty sanareo fa tena zany aza manao an'izany a fa misy sinoa eto miaraka amintsika alleluia afaka miteny mihitsy amin'ny vadiny mba sevetiny mba eto ambavaka ao entina mavaka amin'izy amin'le andriamanitsika misy zavatra vitan'ny andriamanitra hafa tsy hoe tsy mavity fa misy fetrany fa ny andriamanitsika tsy misy fetrany ka raha mandalo olona ianao mandalo ady dia za teteny aminao hoe courage fa zanak'andriamanitra courage fa kristianina dia hotahiny tompany antsika tsirairay avy hitra ohatrany amin'ny ten'andriamanitra ary tsika rehefa moa tsika mbola hiditra amin'ny fiderana ihany fa hiditra amin'ny ten'andriamanitra avy hatrany tsika alleluia Korintianina faharoa toko fa 12 andininy voalohany aloha vakitsika fa avy tsika hivadika any amin'ny andininy fafito hatrany amin'ny fafolo fa ny voalohany aloha Korintianina faharoa toko fa 12 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mirearea na dia tsy mahasoa azy zany fa androsy laza fahitana sy fanambaran'ny tompo ajantsika eo ahoana izay teny Paoly tsy maintsy irearea zany hoe na ino kidona na ino kiatra za tsy maintsy mirearea ny olona nefa dia fantany ihany le izy hoy izy Paoly na dia tsy mahasoa azy zany ohatrany antsika zany hoe andeha hihinana zavatra makarary kibo ihany na dia tsy mahasonaky dia makarary kibo azy andeha pita amin'ny arabe misy tôbila mandeha mafy any la dia mety mahafaty ary zany Paoly tety dia teny tsy maintsy mirearea na dia tsy mahasoa azy zany
ozy izy le olona fantatra tao zay manao boot force olona fa rehefa mivoatra rehefa miteny nareo ohatra manao boot force fotsiny manao barofo zany ny titenena amin'io rehefa mivoatra tsy ka rehefa mivoatra rehefa mba fen'olona manao fiteny hafahafa reny tsy tany mihitsy anatin'ny tenin'ny akademia malagasy boot force nareo manao boot force ka i Paul tetineka anao boot force zaho tsy maintsy mirearea ary fampitazomana mihitsy fa aza mirearea za tsy maintsy mirearea fa i Paul ihany dia mampantatra na dia tsy mahasoa azy zany fa androso ilaza fahitana sy fanambaran'ny tompo aho teto zany ry havana dia zao misy zavatra ny avahan'ny Paoly tamin'ny olona rehetrarehetra ary tena ekena fa azon'ny Paoly reareany zavatra satria tsy ananany ny olona ohatra zany ianao manana fiarako dia tsisy mpanina fa ianao rery ny manana dia lasa ianao mireareko manana diplôma sy fahaizana tsy ananany olona ianao a dia afaka mireare ianao fa fantatry Paoly nefa fa tsy mahasoa izay zavatra ho ataony zay fa ho ataony inona ny mahatonga azy reare misy zavatra izay tsy ananany olona rehetrarehetra dia tsy iny zany fa ny fanambaran'ny tompo ny fahitana sy ny fanambarana nampahitana Andriamanitra fahitana nampahitana Jesosy fahitana sy ny tenenan'i Jesosy zavatra be dia be Paoly dia tamin'ny Paoly andeha ireare fa Paoly mahafantatra fa tsy mahasoa zany seka iteny ny amin'ny maha izy azy ampisandratra na izy azy noho ny amin'inona noho ny amin'ilay zavatra nomena azy ireare Paoly teto tsy niteny ireare ahoana fa ny zavatra fantatra za tsy maintsy ireare na dia tsy mahasoa zany fa androso ilaza fahitana sy fanambaran'ny tompo a zany hoe misy zavatra zany a nomenan'ny Paoly irery dia andeha Paoly irearea ny amin'ny zavatra tsy maintsy anambara izay lazain'ny tompo zao rehefa na malala Andriamanitra tsy miteny amin'ny olona rehetrarehetra fa raha tsy zany tsy voatanisa-nisan'ny olona mpaminany sy ny olona voalaza tato amin'ny baiboly tato nampiasain'Andriamanitra fa ianao mpisaoran'Andriamanitra raha itenenan'Andriamanitra ianao tao anatin'izany nefa ry havana dia resy lahatra ihany Paoly amin'ny andin'ny fafito manao hoe ary fanao ireareno ny abetsaky ny fanambarana Andriamanitra rehefa miteny amin'ny mpanompony a dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 3:20 andiny 7:20 na tsy hanokatra baiboly ary tsika zao ny tenin'Andriamanitra afeniko any Abrahama va izay ataoko manan-javatra be dia be Andriamanitra raha fanambarana sy fahitana sy sisa zany a ny mpanompon'Andriamanitra ny olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra saiko mahita an'izany matetika ampiana zao tamin'ny herinandro tamin'ny terinandro ity nanofy misy nofy hitan'izay ary zava-mahavariny ny ampitson'iny na ny afaka ampitson'iny tena mikonfirmen'Andriamanitra le nofy fa iny anazy dia za ihany tantarainy tsy nanao publication tamin'ny Facebook izy ozy izy le anabavy anankiray zay tena nivo fiangonana amina fanomezam-pahasoavana izy zany mahita fahitana dia tonga izy dia tonga tao am-piangonana to dia teneniny olona ianao hitako tany amin'ny elo ny fanahanao le olona hitanao tsy nahita fahitana momba an'izany fa mandeha milameny ny fiainany fa io anabavy io no teneniny nampahitan'Andriamanitra tamin'ny fahitana hoe io olona io a raha tsy mitandrina dia any amin'ny elo rahatr' izay fa voniditra amin'ny fiangonana ianao hitako any amin'ny elo ny fanambaran'Andriamanitra dia matolo nomeny anahako halleloia
fa tsy tonga dia nataony publika zany le publication fa nataony moi uniquement, nataony toi uniquement aloha. Alléluia. Tsy nafeniny anao fa mbola nafeniny ny hafa aloha. I Paoly seka tonga dia tena irehare. Be dia be ny olona milaza manambara faminaniana, manambara zavatra ho avy. Ohatra antsika rehefa mijery baolina dia manome ny pronostika dia milaza miloha. Dia ao ambadika ireny teneniko anao fa mety misy any ao ambadika ao firehareana. Atonga ny olona tena ianao kosa aloha tena tsisy ohatranao. I Paoly sika latapalatsaka tao anatin'izany fa zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. 17 ary fandao irehare noho ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraky Satana hamely fandao irehare. Mahavaliana ravana ny fitantanan'Andriamanitra. Ianao zany mieritreritra hoe za tokony irehare satria za nomen'Andriamanitra zavatra. Ary nomen'Andriamanitra fanambarana be dia be. Dia seka irehareny amin'ny abetsaky ny fanambarana i Paoly. Men'Andriamanitra ny tonga aloha. Ary raha n'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra, ny iraky Satana namely an'i Paoly. Dia inona ny zavatra hitranga? Niteny any aloha Paoly, hoy ten'Andriamanitra, izany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialany izany amiko. Mba hialan'ilay ady, mba hialan'ilay olana. Satria voatapon'ilay ady sy ilay olana ilay saika firehareana. Saika ho ataony Paoly noho ny abetsaky ny fahitana. Dia vao andeha teny zany dia tonga dia nisy nanampina ny vava. Voatapon'ny olana sy nisy nahafahana nanao an'izy. Tena angataka izy aloha hoe mba esory amiko reo hoe Jesosy mba esory. Ray zay. Jesosy mba esory moa roa zay. Eo moa Jesosy mba esory fa tena mijaly. Tsy nesorin'i Jesosy. Hoy Jesosy zany hoe nasiana tsilo tamin'ny nofo zany mety aretiny zany. Mety tsy fisiny zany. Mety ady isan-karazany. Dia volika manana karazana ady amin'ny arivony. Ary ianao nefa manao délivrance dia hitanao fa ny devoly dia manana fomba fiasa. Manana karazana, misy karazana devoly tena ozy inona ihany mahita ilay devoly. Misy olona marahatra zany misy namako izay dia mpitsara ny vadiny. Dia niasa tany amin'ny tany anindrana tany zareo dia namoaka didy. Dia nanagatra olona, nisy olona nanao ratsy zany dia navoaka ny didy fitsarana hoe migadra ianao. Ay reto olona mpanao fanafody be tsisy ohatr'izany. Dia ozy ny olona ho azonay ianao madama. Dia inona zavatra antraka? Nanomboka teo ilay raha matio lasa misy areti-tsaina. Manao Kristy dia torana tampoka dia ohatran'ny verisaina dia ohatr'izany. Dia ga vitan'izany hatramin'ny zanany. Hitan'ny masonay zany ao anatin'ny hoditra io zanany io misy biby hitanao mandeha ohatran'ireny androngo, ohatran'ireny moa ilay androngo kely ilay any. Indry anatin'ny vatany zanany kely 3 taona misy biby mandeha anatin'ny. Dia io zany hoe tena mahita karazana zavatra atao ilay devoly. Fa zao nangataka Paoly satria nisy tsilo nitsatoka tamin'ny nofony, nisy ady tonga teo amin'ny fiainany. Zao ny tenen'Andriamanitra, zao ny tenen'i Jesosy. Hoy izy taminy, nefa hoy izy taminy, ampy anao ny fahasoavako ary ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Zao zany ny zavatra nitranga teto. Nefa hoy izy tamiko, rehefa nangataka zany Paoly, nefa hoy izy tamiko ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ko mainka sitrako ny irehareny amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Ko dia finaritra amin'ny fahalemena
amin'ny fampahorina, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana no ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahana. Reo zany le karazana tsilo izay nitsatoka tamin'ny Paoly. Inona avy izy ireo? Fahalemena, nanana fahalemena Paoly. Ny fampahorina, nisy fampahorina ny atra teo amin'ny fiainany. Ny fahaterena, nisy fahaterena tao. Misy zavatra mahatery anao fa tsy tonga eo amin'ny fiainanao. Samy manana zavatra mahatery daholo amintsika. Misy olona efa telo volana natondranam-bavaka zavatra ray mahatery mbola tsy tonga ihany. Za andro any miteny anao, naninona anao zao? Ny fiainantsika rava nahazo antoka. Mangatabavaka ianao na tsy tonga aza ny valim-bavaka ianao mbola tahin'ny tompo ihany. Hoy zay ampy anao ny fahasoavako. Aza mba kivy zany raha hoe misy zavatra endrasana amin'Andriamanitra tsy tonga iny androany. Hoy izy mampinona rehefa mampahery anay. Io izy misy zavatra angatahana zany amin'Andriamanitra. Hoy izy na io valim-bavaka iny tonga na Jesosy. Halleluia. Zany hoe zao na tsy tonga reo tsika miandry an' Jesosy. Tsy valim-bavaka raha teo ny ivavahantsika fa ny lanitra. Ny tenin'i Jesosy zany dia zao fotsiny hoe Paoly hitako ireo mahazo anareo fa zao kalma ampy anao ny fahasoavako. Zany hoe ny fahasoavako mbola mihoatra ihany koa. No ireo zavatra izay lalovanao reo tsy voatery esoroko reo fa misy antony tsy hanasoroko andreo. Lehibe i Andriamanitra ry avako malalako hoe tsy ilay izy no esorony fa ny fahasoavany ny ataony mihoatra noho ireo indray. Zany ianao possible afaka marary fa ny fahasoavan'Andriamanitra manangana anao indray misitra. Mety possible voan'ny Covid ianao, ny olona maty voan'ny Covid fa ianao fahasoavan'Andriamanitra ozy dia zao zay ampy anao ny fahasoavako. Mety tsy manam-bola ianao fa mivoaka ianao tsy manana frais. Misy olona fantatro tampoka na tsy fantatro koa ary mandray anao manao autostop ianao lasa tonga any amin'izay alehanao. Tsy le vola nataon'Andriamanitra tonga fa Jesosy nampanantena kalma ianao fa ampy anao ny fahasoavako. Zay mitranga eo ambony noho izany ny fahasoavako aminao. Satria zao sao ianao irehare. Betsaka loatra ny fahitana sy ny fanambarana tonga teo amin'ny Paoly ary nika entin'ny Paoly zany. Ireharena fa ny kalmen'Andriamanitra tamin'ny tsilo. Rehefa ny miaramila Satana navela nikasika ny Paoly. Natsatoka tsilo tamin'ny alalan'ny ireo zavatra rehetrarehetra eo. Fahaterena, fampahoriana, fanenjehana, fahantrana sy ny sisa. Misy fotoana ny Paoly nandalo fahantrana. Eritreretao Paoly andeha hanao asan'Andriamanitra dia manao asa tanana aloha. Izy mahay manao asa tanana be. Olona sahirana nge zany hoe andeha zany ianao tena tsy manam-bola ianao dia manao hosodoko aloha ianao dia sy vola miny vao entinao andeha atao frais andeha hitoriana tenin'Andriamanitra. Ohatrany hoe fahantrana zany fa tadidio nahalafa indray mbola ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Hoy Jesosy zao Paoly reo misy zavatra avelako hitranga eo aminao. Mahatonga ny olona diso fanantenana ary mahatonga ny olona vilalina sy mivaralila amin'ny fanompoan'Andriamanitra dia ny fieritreretana fa tsy tokony ho tratran'ireo. Hoe tena za mivavaka fa maninona ary ahako mandalo ady sao ve ny atao hoe mivavaka dia monimonina tahaka ny zanak'Israely. Ianao mba nitondra anay hivoaka ty nefa tsisy ninona akory ety. Za miteny anao ny ataontsika manomboka androany misy zavatra mahazo anao dia zao fotsiny tenenina Jesosy ianao efa niteny fa ampoanany fahasoavanao. Ampoanany fahasoavanao. Tsy possible zany kristianina tsy mandalo ady zany. Tsy possible zany hoe kristianina ianao dia tsy marary zany. Fa tadidio fa ao ambonin'ny tsy fisina, ao ambonin'ny aretina misy fahasoavan'Andriamanitra natokana ho anao. Ary asoren'Andriamanitra fa ampy io. Ampy io. Jerenao daholo nge ny olona tao amin'ny Baiboly. Ary ty teny ty tiako tsapanao ty androany. Hoy izy ilay ten'Andriamanitra hoe hoy izy tamiko ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Honary zany. Za taloha tsy azoko mihitsy ty nitenitenenina. Inona ro ty tsy vakiko. Inona ro zany? To makarary ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Inona androany dia ho azonao ny dikan'izany. Ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Jesosy. Hoy Jesosy hoe tsy marary, tsy ny salama mila mpanao fanafody. Tsy ny voky no mila sakafo. Tsy ny olona efa voky rano no mila rano.
fa zay mangeta eta nomena rano senona nomena mofo zay mangeta eta amin'ny fahamarinana mitorina ny fahamarinana zay mila fanazay marary a omena fanasitranana eto zany de zao tian'Andriamanitra ny aingatsika tsy amin'le frériatsika ny amin'ny zavatra zay ananatsika fa ohatry ny ataon'Andriamanitra tsy misy zany io ohatry ny ataon'Andriamanitra lasa malemy zany ianao nefa ianao ihany ndray nomeny hery avy eo de am'izay tsapanao sarotra aminao ny rehare avy eo tsy maintsy hiteny foana am'izay anao manomboka hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra de tsy heriko natanjako izy ny vavaky dadabe anay zay taloha nampianatra anay an'izany efa mivavaka izy na isakafo de zao foana Jesosy any tsy herinay natanjakay tadidiko foana ny vavaky ny dadabe anay tamin'izao ho le tenin'Andriamanitra hoe ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena noho ny amin'ny fahalemena teo amin'ny Paoly zany de tsy afaka tsony Paoly ny rehare raha tsy nomen'Andriamanitra indray ny hery ahafahany miaika ary natonga amin'ny Paoly tsy ny rehare ozy isy Paoly aitsika tsara ngety de tenin'ny Paoly teny amin'ny any amin'ny Korintianina voalohany toko 10:10 any ozy Paoly hoe raha za de tsy hoendrika akory ny atao hoe apôstôly zany ny atao fanetretena mba mareo amin'ny baibolinao io Korintianina voalohany toko 10:10 andin'ny favalo ozy Paoly raha vakitsika de naika vakiko mihitsy manomboka amin'ny andin'ny fahatelo fa izy ty mazy mba mahakasika anay mihitsy ty teny ty rehefa za nanomboka nompo an'Andriamanitra de ozy hoe efa milahatra amin'ny olona hoe efa manomponompon'Andriamanitra de zao foana ny ao an-tsaiko tena tsinitsiny ara miohatra am'ireo za taloha de mitsiriridra mpanompon'Andriamanitra tamby vanomboka nompon'Andriamanitra ianao de misy pastera miteny tonga de manononona verset de varina ahoana roany ampidirana an'izany anatin'ny saina hoe misy verset de tadidinao zany etiko zany mbola ohatry miana desona tany am-pianarana ihany de nangataka tamin'izany hoe Jesosy mba hatao voatra zany koa mba meo anazy any tadidiko mihitsy zay pastera anankiray teny hoe Jesosy mba meo an'izany aza mba hatao voatra zany aza fa zao vo niainga anao asan'Andriamanitra de efa nieritreritra ny teny afaka ny zavatra tenen'ny Paoly ty nampahery ahy izy ty Korintianina voalohany toko 10:10 atombotsika andin'ny fahatelo fa natolotra nareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay indraisiko de zao Kristy maty no fahotantsika zay aloha zany azadininao mihitsy fa ianao io tsy ohatrin'io fa ianao io mibata isan'andro sy mitondra isan'andro ny vokatry zany fahafatesan'ny Kristy zany tsy ohatry zao zany tsika ary tsy gaga ianao raha ratsa-dranomaso rehefa mivavaka mieritreritra zavatra za tsy ohatry zao raha tsy mahatao anahy Kristy ary Paoly resy lahatra tanteraka an'izany de nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy izy zay vao tamin'ny 12 lahy ary rehefa afaka zany de niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy ny akamaroany reny de mbola velona mandraka ankehitriny fa sasany efa nodimandry andiny fafito rehefa afaka zany de niseho tamin'ny Jakoby izy de tamin'ny apôstôly rehetra ary faran'izy rehetra izay tsy tonga volana azy de mba ansehony koa alleloia tsapa amin'ny Paoly efa farany mihitsy izy vao nisehony Jesosy ohatrin'le hoe olona le adininy ahy efa seho tany aminareo tany izy ie ary tany aminareo mandraky ty ny androany seho tany amin'ny olona rehetra mihitsy aloha Jesosy Paoly nisehony farany ary tsopana Paoly natsapa fa zaho izy izy de ohatrany tsy tonga volana ary Paoly tena natsapa hoe tena zavatra ngeza be zany zavatra nitsanga taminy hoe tsy tokony hisehony Jesosy koa izy ny apôstôly teraka ara-dalàna daholo fa izy zany ohatry ny zaza teraka tsy tonga volana prématuré zany izy de izy nietrehitra hoe zany tsy tokony hisehony koa zany apôstôly tsy tonga volana pastera latsaka fefanozy ny olona tsapa amin'ny Paoly zany ary hoy izy
andininy fasivy ty tena mahafinaritra fa za dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika ny atao hoe apôstôly satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao io le fahasoavan'Andriamanitra ny teneniny taloha hoe ampanao ny fahasoavako na dia tsy mendrika tsy tokony apôstôly hitanao teo ny natsapahan'ny Paoly fa ho amin'ny fahalemenao fahatsapanao fa tsy tokony apôstôly ianao no fidian'Andriamanitra ho apôstôly no ny herin'Andriamanitra no ny fahasoavan'Andriamanitra na tonga amin'ny Paoly ny teny hoe ny fahalemeko ny heriko dia ny fahalemeko ary Andriamanitra dia zatra mampiasa olona malemy zatra mifidy olona malemy le olona tsy dia afaka miteny tsy dia afaka mamaly le olona tsy dia tena misy zavatra ireharehana reny ozy izy Mosesy iza ho ty zaho sisy alleloia any amin'ny Genesis any amin'ny Genesis any misy an'izany teny zany tena resy lahatra amin'ny Exodus toko 7 any misy an'izany ozy izy Mosesy iza moa no irahanao fa tsy niteny Mosesy hoe normal ianao raha mifidy za nge gaga efa naninona natsonao hoe irahanao za be zao fa iza moa za ozy Andriamanitra zay mihitsy mitedavika ianao le mieritreritra hoe iza moa za dia ny fahalemenao no ataoko fahatanjahanao androany alleloia ary zany Josefa zany nafiry fahitana naseho an'Andriamanitra azy onge le tenin'Andriamanitra ty amin'ny levakitsika teo any amin'le Korinthianina faharoa teo ko dia finaritra ao amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahatrana no ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko no fahatanjahako le fahalemena zany le fahatanjahana ny eritreretin'ny Paoly teo aminy zany navadik'Andriamanitra fahalemeny aloha dia nataon'Andriamanitra ohatrany hoe faible izy aloha nisy tsilo nitsatoka amin'izay teo amin'ny vatany tsy nahafahany rehare fa rehefa nanaiky amin'izay izy zangy tsy mendrike zangy tsinitsiny Paoly tsy naiky antsona apôstôly zany Paoly zany zao tsy nanaiky antsona zany hoe archibishop ohatra tena hoe tena faratapony mihitsy ke zany révérend zany ambony zany hoe révérend anarana hoe fiantsona hoe révérend Paoly tsy nanaiky antsona an'izany Paoly tsy nanaiky antsona an'izany satria ozy Paoly tsy mivadika fahalemeko ndray ny heriko fa dia mbola iverina ndray zany tery amin'le fréariana dia ho avy ndray zany ny tsilo le tsilo tsy tsilo mahafaty fa tena tsilo fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana malala i Josefa rehefa nahita fahitana Josefa hoe ianao io ka tena ho ataoko tena ambony ianao tena ekoaka aminao reo fa reo rahalahinao sy ray aman-dreninao reo dia courage be mihitsy ny Josefa ary nitantaran'izany tamin'ny olona afantatritsika ny zavatra nalovany Josefa na hanomboka teo saika irehare de melo hoe nareo nge mety efa nianatra fomban'olona ambonino reo i Josefa efa mivonimbonina izy efa manao entraînement kely nareo mba meko aketo amiko fa tsy ho ela nge nareo reo dia fa nampahitan'Andriamanitra zany fa zao tonga ny tsilo tezitra ny ralahany tezitra ny ralahany za mieritreritra foana hoe raha tsy nitenenin'ny Josefa re le zany nofo zany ahoana re avana ny zavatra nitranga teo mitantaran'ny Josefa raha tsy nitantara nofo Josefa dia avy eo ndray nefa mbola lasa ihany koa fanontaniako hoe tsy possible tonga tany Egypte izy fa eo foana Andriamanitra no manaprofo amintsika fa ampo anao ny fahasoavana kosa alleloia latsaky teo amin'izay Josefa dia nalatsaky ny rahalahiny tany anaty lavadrano haitsika izany tantara zany any amin'ny Genesis zany
anomboka any amin'ny Genesis 7:30 zany nalatsaka tany anaty lava-drano aloha. Nanomboka teo zany nafiry fanambarana sy fahitana. Ho polesika irehareno ny amin'ny fahamaroan'ny fahitana sy ny fanambarana. Nanomboka tengany ahoana tsy niteny tamin'ny Josefa tsony. Nitsahatra ny fanambarana sy ny fahitana. Tsilo daholo amin'izay aloha. Ravaka. Latsaka tao anaty lava-drano Josefa. Natsangana avao. Hoy Andriamanitra mbola irehare io, mbola hitantara nofona io amin'dio namido andevo lasa tany Egypta. Tsilo zany tsilo amin'ny nofontsika zany. Fa mbola miporifon'Andriamanitra tamin'ny Josefa fa ampy anao ny fahasoavako. Zay nalehany namiratra avokoa. Josefa ny andevo fa Josefa tsy nijaly. Misy karazana andevo zany tao Baiboly. Misy ny mijaly sy miasa mafy fa misy andevo ohatra ny patron. Sefosefo kely foana izy tany amin'izay nalehany. Tonga tany Egypta izy dia efa nisy olona nomanin'Andriamanitra. Ohatrany hoe tsilo. Ohatrany tsilo mahafinaritra. Tonga dia mipetraka tao amina andrian-dahabe anankiray atao hoe Potifara. Ngany loakan'izany, ngany sakafon'izany iverinao fa lamina tsara ary na ny sakafon-dralahin'i Josefa ary tsy ny lamina noho ny amin'izany hoe tao an-tranon'i Potifara mpanan-karembe zany. Fa zao tsilo. Fa ao ambonin'le tsilo misy tenin'Andriamanitra manarona an'le tsilo hoe ampy anao ny fahasoavako. Any Egypta ianao fa miadana ianao andevo ny anaranao fa miadana ianao Halleluja. Fa tsy nijanona teo tena ohatrany hoe tena tapenan'Andriamanitra mihitsy ny loha Josefa. Tsy rehareny amin'ny teny ny apetsaky ny fanambarana sy ny fahitana ry havana. Hoy Andriamanitra hoe mangina fotsiny aloha ianao. Eritreretinao zany adina tsehan'i Josefa ary za teny amintsika ihany koa. Fa ao amin'ny fahalementsika ao dia mbola miasa ny herin'Andriamanitra. Ity zavatra isan'ny mba tena mahakasika ny foko amin'Andriamanitra. I Josefa ry havana tany tena azoko antoka fa tsy nanana fiainan-bavaka. Tsy nahatondra Baiboly izy tany. Possible zany Josefa tsy namaky tenin'Andriamanitra tany. Possible zany Josefa vao andeha hivavaka maraina dia efa tonga ny rabotry. Josefa andevo ndany ataovy an'izao vao andeha hivavaka. Mety tsy nanana fiainan-bavaka izy, mety tsy nanana fiainam-panahy, tsy mandrisika antsika akory zany tena tsahako tsy manana tsony afta. Fa zao ao ambadika zany teneniko anao. Misy fotoana tsika reto tsika mpanompon'Andriamanitra tsika tsy afaka irehare. Hoe za dia mivavaka adiny 4 isan'andro io Baiboly io zany tonga dia mamaky Baiboly adiny 1 sy adiny 2 vao mandeha miasa. Fa tena teneniko anao tena pahatsorana sofa misy io fandaharatsika io isan'andro ho anahy manokana ho anay menakavy kely dia io ny anay ny solika miodikodina mampiodina anay. Fa raha tsy misy io tsisy fotoana. Fo ianao dia mivavaka ianao tsy mamaky Baiboly fa lasa ianao miasa. Mamakiana ianao Baiboly any ampiasana mba hitanao ny tenin'ny patron anao zany ianao irahana manao miasa dia safady za mbola mamaky Baiboly. Fiainam-panahy tsy azo mety voaraoka ianao amin'ny farany volany. Andramo aloha andramo dia izao. Tsika tsy afaka irehare mihitsy za zany tena miasa ty andafy tsisy oatra anahy. Patron antsika manaiky atsika. Mamaky Baiboly miasa koa ajanoko eo patron ko mijery fa tsy mety mamaky Baiboly. Ny fahalementsika ny fatanjahantsika ravana ao ambany zany mbola misy fahasoavana Andriamanitra enomeny ny fandarana isan-karivo tsika dia tsy maintsy mamaky Baiboly manao famelabelarana. Tiako asako io. Alleluja. Io asako isan-karivo io zany tena tiako fa io tena mandrisika anahy. Fa zao ry havana malala i Josefa tany tena tazomin'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana sisa. Iretina hoe olona mety tsy dia manana fotoana hivavahana. Inona zavatra mitranga mbola afaka nanohatra fakapanahy. Tsika ry havana mivavaka tsisy ninona zavatra amin'ny Facebook dia tsy vitantsika manohatra le fakapanahy. Finalina na baolina dia efa mety tsy avitantsika manohatra fakapanahy. Fa Josefa tao anatin'ny fahalemeny
araka ny tenin'ny Paoly ny fahalemeko ny fatanjahako tao anatin'ny fahalemeko nomen'Andriamanitra hery izay tsy fantatra hoe avaiza fa fantatra fa avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny tsy afaka andrehare zany zay hoe za mahery ara-panahy be za zany mifady anina za zany andevo aty Egypta za tena tonga de tena tsy miala mihitsy ary resaka vavaka zany tsia tao ambonin'ilay tsiny misy fahasoavan'Andriamanitra mbola tenenin' Jesosy aminao koa androandry fa amponao ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mikoropaky ianao miaraka amin'Andriamanitra ninona zavatra lalovanao tsy miova ny tenin'i Jesosy amponao ny fahasoavako mety misy valim-bavakendrasanao mbola tsy tonga fa so fotsiny mitady idio nenenina amin'ny fahan'Andriamanitra nitrosanay tsy voatery vola misy tamin'ny tompotrosanay ka sian'Andriamanitra fotsiny de teny zao rizy mivady mampalahelo mijery an'izao zay nefa amin'io fa tahin'ny tompo milamindamina tsara efa mba somary any fa ataon'Andriamanitra misy tare mampalahelo tampoka ndray zany zay misy toantsika tafian'Andriamanitra voninahiny de mahafinaritra be fa misy toa ianao io na favanao tafian'Andriamanitra fa na mampalahelo de ohatra mampalahelo kely tenizay mivady tadidiko indray andro zay mivady misy mandeha niantsena de zay tamin'io zavatra kely misy zavatra kely zay de davy mampionina zavatra kely entina amin'ny arina sase kely nefa zay na de hitany beorika ny fividanan'olona reny zavatra any de ny olona mivoaka avany mitondra arom-be daholo de zay rehefa tsy nananetretra fa tsy jery zay zavatra sa bidy kely zay zavatra vidy mampionina zay de amin'ny arina sase kely fotsifotsy de mivoaka avao am'le fivarotana zay vady fa mpitatana de hitan'le olona tompotrosy zay rehefa minitsy hoe olona tena sahirana tsoky fa manomboka tahin'ny tompo zay koa efa manana tomobily fa tomobily perakely amin'ny parkely zay mivoaka avao am'le mpivarotra fa mpitatana de ohatry le mifakaty kely le ohatry le arina mio arina kely ohatryle izy zany mba avy miatsena fety arina kely le tompotrosana fanena de hitako mihitsy izy nahitany ahoana reo vady mahereza tompotrosana mi tena hoe mahereza kozy izy zay vady zay rehefa minitsy hoe sahirana tsony tena marina zany teniko anao zany fa Andriamanitsika ingery havana tena lehibe eo io zao fotsiny teniko anao hoe ampanao ny fahasoavan'Andriamanitra zay lalovanao zay zavatra lalovanao tsotra fotsiny ampanao ny fahasoavan'Andriamanitra zay zany fahitan'le olona anay nefa izy de mifakaty kely de ndry arona kely iny mba miezaka manao fety fa misy olona tonga amin'ny teny zao rizy mivady mampalahelo be nareo tsofina rano anareo any le izy hitanay efa tena anaty de anao ve teny tsisy an'izany re sahiran'izany zay fa zay ary tena mety ny atao ozy lay ny olona aiza ty daholo ray ary le vola fa Andriamanitra zany manokatra to de le olona mihitsy mitenika anao ve de andany zany ianao aza mandany zany nefa olona fomba fitezay kristiana tsy mandany fanomezana ozy le olona tsofina rano anareo reto fa de maherezy nareo fa de mbola betsaka ny lalana mbola mafy ny adinareo fa ny analo iny avotsitra de ina ny ataonao de misaotra tompo de misaotra an'Andriamanitra ianao lalana daholo ke zany zany ao ambadiky ny zavatra lovanao misy Andriamanitra miteny tsy voatery vola raha hoe boka mitrosy ianao misy olona mantsy misy olona zao zany matetika misy olona miresaka amiko pastera tena nanan'olona trosy zay mavonjeo vola pastera io zany mantsy azy zao raha nabavy na zao raha lahy ny anay eto tena ara-panahy ny vahaolana eto aiza moa ny efa ranay mivady sy mianakavy kely eto zava nareo olona rehetra olana isan'andro tonga eto ny volany ny solution omenan'ny olona mety hiteny aminareo am'zay zay manomboka am'izay mba sy hofanatitra am'izay ty live ty fa tsy de miinterese ny olona zany hoe ao fetinambavaka fa ny olona ohatra anay zany mahita hoe netinambavaka ngenina tonga amin'ny fiainanay ohatra zao de fantatray ny herin'ny vavaka fa tsy tsapan'ny olona satria zavatra mbola tsy niaina fa vola ny ilaina de vola za miteny anao ampanao ny fahasoavan'Andriamanitra boka nitrosa anao mila vola ianao izy hoe amin'ny latsinainy mila vola tena 5 millions tsy maintsy omena ny tompotrosa tonga ny lahady alina tsy nisy de zao fotsiny ataovy an-tsaina Jesosy efa niteny tamiko fa ampanao ny fahasoavany fa ny tena ampy tena ampy alleluia
sady misy olona fa vao mahafinaritra samy josy raha tsy zavy tonga soa ianao a tsy hoe tsara baiko na rehetrretra fa izy mba hitako vaovao sendra hitako mijereto a fa zao ry havana i Josefa tany anatin'izany tokantrano Potifara ka Josefa mantsy a tena olona tsara tarehy be tsara bika dia bikana sady tsara tarehy dia nitsiriritiny i ramatoa vadiny Potifara. I Josefa efa tsy nitenenan'Andriamanitra tsony a afaka mieritreritra ry havana Josefa hoe eto ny fotoana isan-dratako hoe ramatoa zao ny tenenao hoe andao fa za mahafantatra olona manana taxi mampiasa taxi be dia be izy mivady dia manana chauffeur taxi be dia be dia inona zavatra nitranga ozy ianao ny sarozory tamin'le ramatoa na le ramatoa ny sarozory tamina chauffeur anankiray dia ny zavatra nitranga nampireny be zany tantara tena nisy zany tena nisy dia ny zavatra nitranga niaraka amin'izay le ramatoa vadin'le patron sy ilay chauffeur dia nefa rano le ranga patron ndroany izy roa tao tokantrano nomeny tomobile ray dia lasa tomobile rehetra mampolopolo ny anazy roa. Josefa ngeravana afaka tena nieritreritra fa zao ihany anaovan'Andriamanitra tia misy occasion misokatra tena hidirako ty fa tao ambadika izany ninona fahalemeny Josefa araka ny tengo taminao mety tsisy fotoana nivavahana tsony fa mbola nisy fahasoavan'Andriamanitra nitahiry an'i Josefa nitahiry fahamasina nanamafy ny saingy hoe olona ho ampiasaiko ianao aza miditra amin'izany. Alleluia. Dia iny miverina ny gadra ndray migadra kokoa noho ny teo aloha tsiro zany fa ao ambadika izany ao amboniny izany mbola misy foana hoe ampy anao ny fahasoavako inona ny tranga Josefa lasa hitanao ohatry ny hoe olona mpitantana tao anatin'ny fonja tao sefo ny mpandamina tao anaty fonja tao nametrahana didy sy andraikitra ary zao na dia gadra lava azy na dia olona sady andevo ny gazy fa mbola nomen'Andriamanitra fahasoavana mahay mandika nofy ary io natafavoaka azy io natafavoaka azy tonga teo akaiky ny Farao tonga dia niporifon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Josefa fa misy olona tena hoy mpaho Farao aiza tsoa zay nahita olona oatra anao tsisy olona oatra anao aty aiza nahita olona misaina any amin'ny anina misy an'izay any amin'ny Genesis 1:20 toko 1:20 andininy 7:30 ojo izy Farao ary sitraky Farao sy ny mpanompo rehetra zany hevitrany dia hoy Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana fanahany n'Andriamanitra ao anatiny va isika ary kosa Farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany dia tsy misy lehilahy manatsaina sady endry tahaka anao. Alleluia. Koa ianao ny hanapaka ny ato an-trano ary araka amin'ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianana ihany no ahalehibea no enao. Halleluia. Zany ny gadra lava misy tsilo ny fiainany tsilo zany aminay trosa rehefa olona izy zay no miovaova numéro téléphone miovaova compte zay tampotamponkeo raha tampotampokeo Jean misy tsilo izy zay zay tatra rehefa miara-miasa manao mivarotra tomobile dia rehefa misy an'izay olona zay miova numéro foana dia tsy milamina izy misy tsilo izy zay ka teto misy lehilahy misy tsilo fa misy fahasoavan'Andriamanitra eo amboniny izany. Ravako za ty teny aminao androany tsisy fotoana ny reharehanany amin'ny fahitana Josefa tsisy fotoana ny reharehanany amin'ny abetsaky ny fahitana sy ny fanambaran'Andriamanitra fa nitazomino anazy sisa le izy tsy tantaran'izany tsony ngeravany Josefa tany amin'izay nareny za efa ianao efa gadra dia za zany tena ho asandratr'Andriamanitra amboniny dralava nefa ndralanao ary tsy hitanao eo tsony ina raha iny olona ny amponjan'izany voame anao tena mety mahita raharaha tsy miinteresen'ny voafonjy zany za zany raharaha ona za eo asandratr'Andriamanitra iako zany voame anao mahita raharaha tsisy fotoana tsony Josefa ny reharehanany amin'ny fahitana sy ny fanambarana
tsy navelan'andriamanitra ny reare ny zavatra ataon'andriamanitra ny zavatra mpahitan'andriamanitra anao ho anao aloha. Halleloia. Aza mieritreritra ianao hoe zavatra ianao, aza mieritreritra ianao hoe tsisy oatra anao raha mba hitenenan'andriamanitra ianao. Fa andriamanitra tsy mila ozy izy Mosesy, zange ozy izy Mosesy tena votsavava tsy mahay miteny, tsy mahay mandahateny. Ozy izy koa Jeremia, zahako nge tsy mahay mandahateny tahaka ny zaza nge za ozy andriamanitra, zany mihitsy ny olona ilaiko. Halleloia. Olona mieritreritra sy miaina zany fahalemena zany, reto ny fahalemeko, za tsy mahay miteny. Eto amintsika eto amin'ny groupe eto misy olona nitsotra tamin'ny zange raha nada tena le tsy de mahay miteny fa efa lasa mahay miteny. Le fitenenany hoe za tsy mahay miteny nanareton'andriamanitra dia mifahalemenao ny lasa fatanjahanao. Halleloia. Tsika aza mireare zany raha ampiasain'andriamanitra ianao Halleloia zany. Meo azy ny voninahitra, meo azy ny voninahitra. Manana fahendreny sotosanatria tonga amintsika ny tsilo hoe za zany nahita Jesosy tamin'ny alina dia za mitenen'i Jesosy hoe ianao io dia raha pitso indray niona tamin'i Jesosy indray tamin'ny alina, tsisy fotoana tsy onany amin'i Jesosy ry havana. Tena misy olona mihitsy tena mirehareny amin'izany hoe io fanamasina sy anjery sy Jesosy io zany ohatry ny fokon'olona miarakaraka amin'ny eny an-dalana eny. Misy fotoana mba vangin'andriamanitra ny teny fa ranomasina milatsaka hoe iza moa za Jesosy. Halleloia. Iza moa za Jesosy ary io entina amin'ny fahendreny. Teneniko anao fa tamin'ny herinandro araka izay teniko aminao zay nisy fahitana hitany mampionona dia zany tena mahavariana. Tena hitany teto amin'ny Facebook teto le zavatra le olona hitany tanaty fahitana tena io fa tanteraka le izy fa zay tsy nitantaran'izany na nareo amin'ny groupe ary tsy niresahanay an'izany satria manino malemitsika ary tsika tsy afaka irehareny amin'ny abetsaky ny fanambarana sy ny fahitana fa raha misy zavatra nomen'andriamanitra anao tena ndaontsika atsapa foana hoe za Jesosy malemy ahako fa ny fatanjahako dia noho iza le manaiky malemy no hitondran'andriamanitra anao. Ny andriamanitra zatra mitondra Elia nefa nandositra Elia saika ny abandonne ny Elia ry havana malala any ampanjaka voalohany any misy an'izany teny zany dia ozy izy Elia hoe tsy vitako tsony ty fa tena hijanona tena resy tena matahotra hiverina matahotra ny Jezebela maty teo nisehon'ny voninahitra Andriamanitra. Tsy be dia Elia ny tena an'izany hoe tena kivy tena zatra andetrony tena mitedava olika zao no nataon'Andriamanitra hoe ndana irahako ianao dia ahita lehilahy anankiray eo am-piasa tany manaraka ny Elia ny ositr'Andriamanitra. Ny kapotiny Elia zany hoe ny par-dessus any Elia etretina hoe akanjo dia be moa zao manao an'io amin'izay ny akanjo misy hery. Andriamanitra mahita an'izany hoe misy hery ny akanjonao sa tsisy. Halleloia. Zao Elia nieritreritra efa tena anatin'ny tena malemy zany ngira efa tsisy ninona tsony Elia nieritreritra tsy manana hery tsony etrehanany Jezebela ny tena marina mbola nanana izy tao fa Elia tena to dia efa nieritreritra zay za malemy izy Andriamanitra dana fa irahako ianao hanositra lehilahy ary afaka manome anjaran-doha zany hoe feno hery fenositra ngerava zany Elia zany Elia nieritreritra za malemy fa izy Andriamanitra izao mety amiko rehefa nieritreritra anao hoe malemy fa Paoly koa mety amiko nieritreritra an'izay hoe za nge tsy tokony isan'ny apôstôly. Halleloia. Fa nataon'Andriamanitra lasa lavitra indrindra tamin'ny apôstôly zany Paoly niteny zany hoe tsy mendrika atao hoe apôstôly
aiza hoaiza ry avako malalako aiza hoaiza ny fanetretenantsika manoloana ny zavatra voninahitra Andriamanitra tafiny antsika aiza hoaiza mbola ry aiza hoaiza hoa za teny aminao androany hoe niaingy avy teo Eli tsy marina hoe tena efa reraka izy fa mbola afaka nanositra ny Elisa ary za teny aminao fa zany Elisa zany tena nandimby any Eli mbola nanao fahagagana mihoatra lavitra no Eli etreto fa faty ny Elisa aza mbola nanangana maty faty mbola nanangana maty faty ny Elisa efa mapasana nisy maty naiky ao natsipy teo aminy de nitsangana misy olona zany rehefa nanondrana ositra angeza-be avy amin'olona neritreritra ny tena ny fareraka fa nanaiky nanery tena Andriamanitra kosa ary nanaiky fa fahasoavan'Andriamanitra ambony no ny faharerahany afaka mbola tena miaingy ianao ny tena vatra fahalemeko ny fahatanjahako tsy hoe fahalemenao ny hijanonanao tsy hanao leninina tsony tsy hoe fahalemenao ny hijanonanao tsy hanao asan'Andriamanitra fa ny fahalemenao io mihitsy no anatanjahan'Andriamanitra anao andran'Andriamanitra anao dia hanositra olona mbola mihoatra anao zavatra mihoatra no ianao avana la osy i Mosesy tsy mahay miteny angeza votsavako zay Andriamanitra mandeha fa zay fahalemenao zay mihitsy no anamboarako vava tena malama ohatra ny savony miaraka amina ositra tsy misy ohatrany mandresy lahatra ny Farao io vavanao io ihany ny afaka mandresy lahatra ny Farao ny fahalemeny ny fatanjahany tsy afaka nreharehtsolo mihitsy ny Paoly i Mosesy zafady hoe tsisy ohatrana raha olona reraka daholo teo dia zay ny tena afaka anteny hoe tsisy ohatranazy fa reraka izy ka tsy navitany ninona izy ka na miteny aza tsy vitany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra tena moaka ny zanak'Israely tany Egypte izy avana dia teny aminao androany hoe manao ahoana ianao eo amin'izao fotoana izao ianao io dia olona afaka ampiasain'Andriamanitra itenenan'Andriamanitra hoa ho irahan'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra fa ahoana ny fomba hitantananao an'izany maneke malemby maneke ny aminao malemby fa io ny anatanjahan'Andriamanitra anao ary afaka malala isy raha iverintsika any am'le tantara anankiray teo le any amin'ny Paoly teo ty tsesaseza tsy aritra na Jesosy aza angery havana malalaka Jesosy rehefa nianatra an'Andriamanitra izy mivavaka izy mivavaka dia mbola tsy dia nisy nihina nitranga fa teo amin'ny fotoana nampisehoan'i Jesosy na dia teo anatrea amin'ny mpianatra azy hoe fadiranovan'ny loatra ny fanahiko na Jesosy ary nisy fotoana nalemy dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tena Jesosy le niteny any amin'ny Luka 2:22 raiko raha sitraka ao dia sory amiko ity kapoaka ity fa anatin'ny fahalemeny tanteraka Jesosy 7:20 ary nisy anjely avy any an-danitra niseho teo aminy nampahery azy ary fadiranova izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa vome nisy tena aim-panahy mihitsy nivavaka nataon'i Jesosy vome tsangana avy eo amin'izay Jesosy tsy fadiranovan'izany tsony ny fanahany satria ny fahalemeny nipotra io ny fatanjahany nanomezan'Andriamanitra azy andreo anjely reo nanatanjaka azy misy fotoana i Petera tena gadra ravoravo tana nefa fiangonana sisa mitondra mbavaka azy natory Petera eo ampovoan'ny mpiambina anankiroa
fa voalaza ny tenin'Andriamanitra ny fomba nivoahan'ny Petera tao anaty sy fonja tao tsy afaka hita mihitsy Petera za tena teneko anareo hoe mampianatra ny mpianany am'izay zany dia mandainga aty areny za tena teneko anareo tena voafonja aho fa mivavaka reko am'izay misery ny Andriamanitra ny hitiny tena tsy aloha koatra ny nahita fahitana zay dia ohatrany reko tena dia jereko le mpiambina anankiroa dia nikitiako dia nitsofoko ny anankiray dia safotra dia nitsangana am'izay a dia nandeha le feokira mampatahotra dia nivoaka Petera tsy zany efa natory Petera efa niandry ny hamonona azy raha pisy Petera ho vonoina efa niandry ny hamonona azy sisa fa voalaza ny tenin'Andriamanitra nisy anjely tonga nanohana anazy nampitsangana anazy mbola le anjely koa ary nampitafy akanjo azy nampisikina anazy ryavana teo amin'ny sehoan'ny fahalemeny Petera tsy navita mivavaka ntsony Petera ny mpino sisa no mivavaka ny mpiray fiangonana ny mpiray fanantenana sisa no mivavaka ho azy ary reo koa ary mivavaka efa niambaambo satria zao tonga nijoro teo Petera etretinao fotsy ianao zany mivavaka hoe Jesosy ataovy tonga atao trano mivadika iny za mily ny anarany Jesosy tonga atao trano mivadika iny fa tsy tavelany savelany amin'ny asany any misy mandondona izy zany za izy hidada ihany ty fa raha ianao tonga ty nefa anao inona nataonao mivavaka na ny olona mitondra mivavaka azy efa tsy nisy fonona tsoa dia adidy sisa zay tondra mivavaka amin'ny Petera izany mivavaka fanombohana izy anao mivavaka matsiro efa tsy dia nisy azonareo efa fombafomba sy efa ny olona efa netrehitra tena tavelo Petera koa inona nataony tsy nanao délivrance tsy nanao vavaka ntsony natory Petera tao anatin'ny fahalemeny iny fahalemeny iny mitondra fanotanjahana ho azy izany le fahatanjahana ny anjely inona ny antony natongavany anjely noho ny inona noho ny fahasoavan'Andriamanitra halleloia io ndranabaverika fa tsy nisy hery vavaka tsony na neon'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny fotoana ianao manaiky za Andriamanitra malemy za Andriamanitra tena tsy mahay mandahateny fa nisy mpitoroteny mihoatra noho zany Jeremia zany hoe tao amin'ny baiboly fosy Jeremia ny etombohan'ny Jeremia natsony Jeremia toko voalohany ndao vakitsika zany halleloia Isaia Jeremia toko voalohany Jeremia toko voalohany halleloia ho ny ten'Andriamanitra andininy fahenina Jeremia toko voalohany andininy fahenina indrisy Jehova tompo iny tsy mahay mandahateny efa mbola zaza tonga dia nibedesin'Andriamanitra tenen'Andriamanitra za manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra nyrahako anao ianao dia izay rehetra didiko anao ny ambaranao aza matahotra azy ianao fa momba anao ho Jehova Andriamanitra iny le hery iny le fatanjaha tao anatin'ny fahalemena manomboka androany ianao aza mba mirehare zany anao délivrance ianao tsy hoe ianao manaiky ny devoly hoe mahery ny ho ianao fa mitenena foana Andriamanitra raha tsy ianao no miasa tsinitsinina ny zavatra ataoko misy mantsy abitsika délivrance zaza ty anaovantsika azy tonga dia amin'ny tonga dia le anao zany tonga dia rehefa le miseho anao tena délivrance dia mety izy tsy makay izany tsy mahalala anazy misy olona manao ohatr'izany tsy ianao malemy fa raha te hatanjaka ianao dia manaova tahaka ny Paoly sy ny fahalemeko dia ny fahalemeko ny fahatanjahana inao fananaovantsika indray zay tenin'Andriamanitra zay hotahiny tompany etsika rehetrarehetra misy fahasoavan'Andriamanitra tokony hirotsaka amintsika ambadika izany teny zany raha ianao mpanaraka eto amin'ny fandaron'Andriamanitra izao dia miangavy anao zay hoe andaotsika samy anana an'izay fanetreteny zay tsika samy miteny raha tianao ny ahazo an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe za Jesosy halleloia hoe tianao ve Jesosy hiteny aminao hoe ampy anao ny fahasoavako tianao ve zany hoe misy Andriamanitra tena miteny anao mihitsy hoe ampy anao ny fahasoavako kalma ianao raha mitandrano ianao dia tsy ho rendrika
raha mitany hafa anao tsy may iza ny afaka hiteny anao zany iza ny atafitanao amin'ireo iza tsisy mahatafitanao amin'ireo fahasoavan'Andriamanitra ny atafitanao amin'ireo Isaia 3:7 Isaia 3:7 fa ankehitriny Jakoba izao nolazainy Jehovah izay nahary anao sady namorona anao Israely aza matahotra ianao fa fantatra fa matahotra ianao zany ny Andriamanitra tenenina efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitany io ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy may ary tsy rehatra aminao ny lelafo tsy olona mahay milomano ny tenenina an'izany na io olona mahay misisika ny anaty hafa na io manao akanjo na pompie tsy mety may ny hafa fa olona possible ho may tsy possible tonga dia may zay miditra ao tonga dia safotry ny rano vao miditra ao fa ny olona nanaiky ny tena za malemy tsy vita koa Jesosy miteny an'Andriamanitra andana aza matahotra za efa nanavitra anao za efa nombanao mitahiny tompontsika rehetrarehetra hivavakantsika amin'izao fotoana izao mino fa voarainao zay afatra zay tsy mifidy anantsika rehefa efa andolitsika tena hivavaka mihitsy andolitsika mba tena angatsaka amin'Andriamanitra mihitsy hoe Jesosy zay mba te andrehan'izany androany zavatra roa ny angatantsika amin'Andriamanitra mbola hitohy teny amintsika foana Andriamanitra mbola hitohy teny amintsika amin'ny fanambarana sy ny fahitana foana Andriamanitra fa tsika koa angataka hiteny hoe zay Jesosy tsy rehare zay Alleluia fahitana zany samy mahita tena teneko anao fa fahitana zany samy mahita ary samy afaka hitenenan'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra fa raha tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny haut-parleur be teny an-tsena iny fa mba hainao ny nampahitany an'izany tany anaty nofy dia lanjalanjao zay lanjalanjao dia tena foana hoe mpanompo tsy mahasoa Andriamanitra mpanompo tsy mahasoa fa nefa hitenenanao voninahitra ny eo anao fa Jesosy hiteny aminao androany za manany amin'inona na amin'inona fa za kosa ho an'izay olona manaiky alemy eo anatrehako dia ataoko ampy an'izany olona zany ny fahasoavana dia fahasoavan'Andriamanitra ne hirotsaka amintsika tsiray avy ny anaty tokantrano fahasoavan'Andriamanitra ne ho ampy anao sy ny taranakao faramandimby ianao tsy voatery fantatr'olona zany ianao hoe mpaminany tsy voatery fantatr'olona zany ianao hoe tenenan'Andriamanitra tsy voatery fantatr'olona zany ianao hoe izy fa tadiva misy fahasoavan'Andriamanitra misoko any anatin'ny fiainanao any ary ampy anao io hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotranao zay tamin'ity androany ity misaotra sy mideranao zay Andriamanitra ny amin'ny teny zay nitenenao napetraka atao mivavaka tamin'ity androany ity tena resy lahatra zay Andriamanitra fa ny antony zao fiainanay mbola mijoro ohatr'izao dia fahampin'ny fahasoavanao miasa teo amin'ny fiainanay tena malemy zay Andriamanitra tena tsisy vitanay fa fahasoavanao nafahanay ny sakafo maraina androany fahasoavanao nafahanay nitsangana avy amin'ny fandriana androany fahasoavanao nafahanay hiatrika ny tontolo herinandronay fahasoavanao soa zay fa malemy fa raha nahery zay tsy natanjahanao fa mifahalemenay ny fahatanjahanay Andriamanitra androandry mba hiteneno tsiraray avy any tokantrano mba hibitsibitsio mangina ao anatin'ny tokantranonao Jesosy ninninona zavatra andrandrainay sy andrasanay amin'izao fivavahana izao ambony lavitra noho izany ny fahasoavanao aza velanao misy olona anatena zavatra mivaingana foana isan'andro isan'andro eto raha tsy zany tsy hahita fa velona ianao fa ampahafantaro aminay porifoy amin'ny olona fa ambony noreny zavatra hitrangatana ireny ny fahasoavanao miasa amin'ny fiainanay no ny fahasoavanao dia salamo zay androany no ny fahasoavanao dia nitepy tsara ny fonay no ny fahasoavanao Andriamanitra dia mbola tahaka izao ny fiainanay ary no ny fahasoavanao dia mbola hiatrika tontolo herinandro mahafinaritra izay ambany ty toro teny ity izy fahasoavan'Andriamanitra hirotsaka mihoatra lavitra
mety misy olona nandalo ady eto fa ho salomany fahasoavan'Andriamanitra reo adinao reo manomboka androany. Mety misy olona mandalo tsy fisina eto, mety mitetena ianao aiza ihany mba hanjarako mihoatra no izay neritreretinao ho Jesosy aminao androany, ampy anao ny fahasoavako. Halleloia. fa atao anatin'ny fahalemenao ny hatanterahana ny fahatanjahanao ry havana malala. Ary le frériana saika ataon'ny Paoly no ny amin'ny fahatanjahatra satria nitenenan'Andriamanitra no lasa nivadika nanao hoe ny fahalemeko ny fahatanjahako. Ko dia finaritra any amin'ny fahalemena, lasa finaritra any amin'ny fahalemena Paoly satria teo ny nafahan'Andriamanitra nanatanjaka azy. Te hanatanjaka anao Andriamanitra, te hanatanjaka anao Andriamanitra. Aza matahotra anao fa isika reto mbola lavitra antsika izany hoe ny fomba fiainan'ny olona atao anaty Baiboly, ny fomba fivavaka ao io ny fomba fivavaka raha mihoatra amin'izany fomba fivavaka izany Ezekiela zany tsisy dikany zany. Izany fotoana lantsika miaraka amin'Andriamanitra hoe fotoana ataontsika amin'Andriamanitra hoe tsisy dikany zany mihoatra amin'ny ainy Enoka ry havana malala. Teneniko anao zany ny famakianao Baiboly ve resin'ny fariseo lavitra be tsika. Manomboka androany aza mirehareny amin'ny fahitana sy ny fanambarana ianao fa teneno hoe tompo tsy mendrika nge zahay, zany kely indrindra tsy mendrika ny atao hoe apôstôly. Fa nitako eto Andriamanitra mitendry mitsodrano an'i Paoly hoe ho lasa lavitra ho tonga hatrany Azia, hatrany Turquie, hatrany Irak ianao. Halleloia. Satria ny fahalemendry, ny fahatsapan'ny fahalemendry, ny fahatanjahany. Androany manomboka androany aza mieritreritra antsika hoe tsika Superman amin'ny ara-panahy, fa ataovy foana hoe Jesosy nivavaka adiny ray androany. Inona moa zany mihoatra amin'ireo mpanomponao miresaka aminao takandry Davida tontolon'ny andro tsy mety miala eo ankianjany tempotry. Tsisy afaka reharehantsika zany fa fampaherezana kosa ny teneniko anao androany. Tsy nivavaka be dia be vitanao no hitahian'Andriamanitra anao androany, fa mitenanao fotsiny Jesosy androany, ampy anao ny fahasoavako. Ary tena ampy rehefa izy no miteny. Aza manana iay ianao manomboka androany. Ataovy zay azonao atao, zay farany vitanao ataovy amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Aza miezaka anenjika olona ianao, aza miezaka anenjika zay zavatra vitan'ny olona sy zavatra hitanao ataon'ny olona, fa zay faraherinao atao. Fa Andriamanitra mahitany ao anatinao, Andriamanitra mahitany ao anatin'ny fonao. Ianao matsapa hoe za Jesosy tsy mahay mivavaka, mbola nisy tsy nahay mivavaka no ianao tao, fa ny andrandra kosa ny fahasoavan'Andriamanitra hiasa teo amin'ny fiainany. Ary nanaiky fa ny fahalemeny no nivady teo fahatanjahany. Tianao ange Jesosy, lanitra ny programan'Andriamanitra aminao. Tsy voatery vaky Baiboly ny telopolo. Misy fotoantsika nanay manamely tena hoe Jesosy tsisy fotoana nivavahana androany. Eny ry havako raha tokony nanam-potoana ivavahana ianao fa nafonao ny fotoana ivavahana dia afo zay. Misy fotoantsika reraky ny asa aty andafy aty, misy fotoana reraky ny aty dia manandraikitra isan-karazany. Fa eo ny teneniko anao, eo ny oaran'ny Andriamanitsika, fa manana fahasoavana ampy anao ny Jesosy toriana aminao isan'andro eto. Ataovy zay azon'ny tananao atao manomboka androany, ataovy zay azon'ny tananao atao. Dia isan'andro isan'andro aza mirehare esory ny firehareana, fa manjary tsy miasa aminao ny fahatanjahan'Andriamanitra, manjary tsy afaka hiasa ao anatin'ny fahalemenao ny fahatanjahan'Andriamanitra, manjary lasa tsy asa aminao ny fahasoavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy misaotra satria
tena miasa teo amin'ny fiainana ianao misaotra satria tena tiana ianao ampaherezo ny tsirairay avy ampaherezo zay tsirairay avy fa mila anao zay raha misaraka aminao zay tsisy ninona satria zay malemy raha misaraka aminao zay tsy mampita ninina satria zay ke malemy fantatrao zany ary na ihany ny teny fa raha misaraka aminao zay tsy mahay manao na inona na inona tena marina zany Jesosy raha misaraka amin'ny fahasoavanao zay tsisy ninona ny fiainanay ary tsy te ho tonga amin'izany zay da io reto maleminao be dehibe reto da io fotsiny reto maleminao be dehibe reto misy fotoana Jesosy nampianatra hivavaka hoe rehefa mivavaka ianareo dia manaova toy izao raha inaizany an-danitra ho masinana eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ka hatrany an-danitra sy ny sisa satria fantatry Jesosy fa nisy nanatombo tamin'ny vavaka atao amin'ny mpianatra misy tsy mahay mivavaka atao dia niarana ampianariny halleloja nisy tena enjana be tao amin'ny apôstôly tao raha hitoriteny fa misy tsy naheny toriteny tao iorakoraka ny olona apôstôly Petera apôstôly John tsisy nanonona ny anaran'ny Paoly tsapany Paoly fa ambany indrindra amin'ny apôstôlisy ary nekeny zany fa tao anatin'ny fanekeny Paoly an'izany no tonga ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary tsy nandainga Andriamanitra manonteny hoe ampanao ny fahasoavako nisy fotoana nandalo tsy fisimbola Paoly fa tonga tany amin'ny toerana nalehany any ka ianao mahita olona miteny hoe tsy manam-bola fa afaka manofa sambo potika ny sambony Paoly rendrika fa tsy namoy fo tamin'izany Paoly fantatry Paoly efa niteny tamin'ny Andriamanitra fa ampanao ny fahasoavako ninona zavatra lalovantsika aza dinonao fa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao ary herin'Andriamanitra io ahafahanao mandeha io herin'Andriamanitra io ahafahanao mihetsika io fahasoavan'Andriamanitra fahasoavana mahagaga misaotra Jesosy misaotra fa tena tianay tokoa ianao ndao iraitsika zay rehetra mahatsapa fahamalemy miankina tsy miankina afa-tsy amina zavatra ray dia ny fahasoavan'Andriamanitra hiara-hiritsika amin'ity androany ity hoe fahasoavana mahagaga Andriamanitra zany no iainanay miaraka aminao amen te ampatsiaro atsika manokana androany alleluia ho atsika zay nahatsiaro fa efa nivonjena ho atsika zay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy dia te ampatsiaro aza dinonao zay manomboka androany ny ampanao ny fahasoavan'Andriamanitra ny ataontsika ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao dia ara-iaintsika androany fahasoavan'Andriamanitra zany satria tsapany fa olona tsy tokony anana anjara amin'izany lanitra zany izy olona tsy tokony anana anjara amin'izany famonjeny zany izy raha ny fanenjehana nataony raha ny famonon'olona nataony fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra manahatoy izao ahy ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka namonjena namonjena anao tsarovy fa fahasoavan'Andriamanitra mahagaga solika entinao mandehandeha na aiza na aiza tany andehananao manomboka androany misakafo ianao mandeha bus ianao taingina tomobile ianao dia zao teneny fahasoavanao ty Andriamanitra mahagaga nomeny tompo ahy nomeny tompo ahy very ataloha hita indray zamba mahiry efa no fahasoavanao Andriamanitra zamba mahiratra sotra Jesosy halleluja misaotra tompo no ny fahasoavanao afaka milaza androany fa voavonjy ahy halleluja fahasoavana nampianatra halleluja ny foko iadana fahasoavan'Andriamanitra ny mampiadana anao fahasoavana fahasoavana sarobidy izao no iainako gazako
jesosy ko nividy an'olo fahasoavany efa tokony tsisy mpividy tsony na mpividy andefa tsy hividy a fa nolo fahasoavany zay vidy tamilany ora mirotsaka amiko azy famindapona andefa tsy mendrika sotra jesosy a sotra ny amin'ny fahasoavanao alleluia amen sotra jesosy alleluia fanantena hatua mikyu non te lupa no fahasoavanao jesosy mandray am'zany kapoaka zany no ny fahasoavanao e lambola velona ikajako nafany jesosykyo nividia famidako Hallelujah. Hallelujah. Ulevuna diz a tudo isso. Só ita masna só ulevuna. E uma só viu mais azam tu que amiu. Maswand umaizina. Quando passou na demanda é para uma fase de Jesus me acionou. Eu não faço nada. Eu não tenho na mão manda que sai isso. Aleluia. Manda que sai. Uai, manda que sai. Uai, manda que sai. Aleluia. Efai, manda que sai. Efai, manda que sai. Efai, uai, manda que sai. Ela te quereta. Vidia. Ora diz vidia, não tinha que não passou para nada mais. Façavana. Aleluia. Façavana. Aza mbola miaritsika fa mbola hitra fiderantsika ao aoriana ny tira anankiray ty amaranako ny anjara feo tandroany dia ataontsika anao an'tira anankiray ty hoe tsy tsapan'ny olona anankiray mihitsy zany fahasoavan'Andriamanitra zany mandra-pahitany hoe iza moa izy no dia tonga amin'izao toerana izao. Ianao ve lavana mba nieritreritra hoe fa maninona ianao no fidian'Andriamanitra? Mba efa tsapanao ve zany ary tena efa resy laza ve hoe tena tokony tokoa ianao no fidian'Andriamanitra? Tsy ry havana no ny fahasoavany no mahatonga antsika tahaka an'io. Dia ataontsika izany raha mahafinaritra be amaranako ny anjara dia tsy eto mampionina hitondra antsika anatin'ny fiderana mbola manana fotoam-piderantsika ndao ataontsika tirty dia maheresitsika tsirairay avy halleluia.
Faiza moza Uturuni fanuruna Kalavuni yankuka Mifukunya kieluka Rani amkwe Rani yamiku Ulundrantiraizahu Nifanu fishini nawa Nitsampe wachacha nawa Hallelujah Fareva teva Ifanata utsimisia Ifanuta karina Ndavutaya Ifamati fanaya Indisi fatulangana Vumula nuvelumina Watanga na uzaraka Yole malembe talita yara yatu Jesosio Iza mutiza Nutia vinau Sinavu tanau Nifuku Nufenu inau Nifane mansinau Tepulu nelanau Jesosio Iza mutiza Iza maleme kiae Semente curto chiamo Semente no Nifuku Nufenu inau Nifane mansinau Tepulu nelanau Hallelujah Hallelujah Ulna mare totani Ulna mare totani Fadivintian Motsungai non baralita Zani fiana nane paradisa Sotanova Sotanas chiquetão Zani fuku marasinau Mi fuku feno fiadanana Santari kule fitzarana Faneva teva Efanata utsimisa Efanuta karinawa Siura na paloma nulla cim no Pensava te più amnode e non è buona stumna di avanzare Indisi fatto la mano Amula nupa illuminawa Matsaga na uzarakawa Jesosio Iza mutiza Nutia vinau Sinavu tanau Nifuku Jesosio Nifuku Nufenu inau Nufa sua mano Nifani mansinau Tepulu nelanau Jesosio Iza mutiza Nutia vinau Sinavu tanau Nifuku Tati Dio fa sua nell'andremanza le pe un piano rosa Nifuna pena na palamasna Tepulu nelanau Nifuku Nufenu inau Nifane mansinau Tepulu nelanau Nifuku Nufenu inau Nifane mansinau Tepulu nelanau Hallelujah Ewa tuade Pafonna maso la kagenda mastewa Quando infatti che me non fa solo una demanza Hallelujah Ewa Tu le finirà Ma quella non passava una demanza Tu ne fai che era una demanza
tsika iaraka amin'ny akizaka amin'ny zay maresitsika iaraka amin'ny akiza tamin'izay maresitsika idiran'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao a efa vonona mbola tsy vonona kely sisa mbola tsy vonona ny ankizy zay halleloia tena raharoto mihitsy fa no any amin'ny hopitany any amin'izao ry avana malala misy olona tsy afa-mihetsika eo ambony fandriny fa ianao a raisy mihitsy hoe fahasoavan'Andriamanitra io mbola afahanao mideran'Andriamanitra io a de rao Andriamanitra tena araroto zao fotoana mbola afahanao zao hoe ino ny ianao fa afaka mideran'Andriamanitra gasarytsika ndao ary considerando la tuzu nara ka liba kama afnasta be haleluya Amfimpinanu akarasana isikaretanu iraisana idera mafirai tupunyai Atea tanana yokuniti Alawa sefa iraisiti Bila itatika manarakaw Rolianis na ikaw Mari Sociedadna Alléluia. Eo ihany tsika. Eo am'izay ary tsika mangataka hira re. Zay anankiroa mangataka hira voalohany eo ataontsika ny hirany a. Iza mangataka hira miaraka amin'ny red group zay maharesy a. Sy izay menaka avokely atao tokantrano ato a. Efa nisy nangataka ve tany ambony tany? Iza ny nangataka?
alefa soare fity zany nangataka dia alefatsika zany nangatany fity dia raha misy anankiray mangataka koa eto a ataontsika anankiroa zany mangataka izay roa tafiditra voalohany eo papany Joseph Davony a ao ary io zany anankiray aorinaneny fity a papany Joseph Davy andrana Bavilina dia zay ray miditra farany eo a ireo nataontsika ao anaty fiderana. Alleluia. Io arana Bavilina manomboka azy a misy izy zao ka misy sary izy avy alao io 15 be a tonga so 15 be a nafinahitra le izy le miteritedry io nafinahitra le fiteriterena mbola ao ny fotoana miara-mideran'Andriamanitra tsika avy alao zany ndao mba metsika fafapolo i 15 satria zay vavao mba metsika fafapoa avy alao an'rija ony a zay zany nena azy ndao ary anankitelo zany neny fity a dia neny lina dia neny 15 be amin'ny manaraka indray a livraison ao ary eo ary zina famondena ao nareo mba tsy hona dansa kely atao tokatrano ikeran'Andriamanitra ilazaninao mahaiza tsara misafidy zay afarana pitso eny zao tony safidiana elafity aolala tsarotra nefa totana paradisany iray ilala tsara nefa tsy miandro iaho e iafy hoe manoro mamaitô tsy manisy aferany ane tsy manisy kurikuri eto tany anao vidy zay mare nao any andanitra nao amina fombe raisana Jesosy vane te azo famonjena nao avy miandry alana tany eo azonao le paradisa tsare Zavita, famiglia nazionale andava, dalla Tucaniani lume, che va, si decide viva di andare, faccio sossi lume che nave, che quasi non hai paradisati, faccio sani viaggia non hai fizza di me, una mai mangiati sai, si fa mi si affera già si Nabila Marina Pianale fa volantewa dia tiga sani Nabila yo Jesusiane, oya, oya. Ewa. Jesusiane, oya, oya. Amina. Jesusiane, oya, oya. Suoneva. Jesusiane, oya, Ati visita. Timpani se fera, timpani sicuri. Ento tanya nao, vidi se vale, novane manica, nao amina fube, questa notte Gesù vale, te azo famutena, novate niente l'anno tani, e vasano le paradisa, Jesusiane, lume, Jesusiane, weke, Jesusiane, lume, Jesusiane, weke. Ewa. Rala tutu. Hallelujah. Lovely Tina.
avelao andrija ay babany Joseph Dapy a dia avelao andrija baba dia aveo i avelao zany hoe avelao zany baba gaza velo baba tsy ohatr'izao tsika raha tsy eo baba ao azy izy ny namarana azy teo a lovely amba e lovely manomboka e lovely a Federal no ar manatrizay fanatitra fankasitranay eo anivony federal eo no anoloranay fonay feno fisao lino kely manatrizay fanatitra fankasitranay eo anivony federal mahafatifafy ny zanakely alleluia agony alleluia amampele antsika am'izao fotoana zao Roli miaraka amin'ny tsikitsiky mahafinaritra Roli anisy avy atsy Allemagne Marizo ao États-Unis ao Fany mpandehananay any am'izay misy fanapany eo anivony federany eo ndrandrantinay misy ere misy fahefana alleluia rana fafiaina any am'izay misy fanapany eo iaina misy ere misy fahefana erana baviaza rana baviaza mafinaritra alleluia 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 Lina artisanay de Madagasikara zanaky Marie Charline alleluia mbola complète tsara izy roa fitelopolo alleluia alleluia eo azy Erika Avilna mbola leo izy roa fitelopolo e alleluia alleluia marina tiana any Canada tsika zao a Suameva alleluia dawary a ira farany a milohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana dia mena fafapozany 15 be a izy a nangataka lira avelao a dia ao azy eo ary 15 Thank you.
zay mianakavy kely zay maraparanana ny firenana tapitra ny fandaratsika raha mbola tsy tongany amin'ny raha lanitra Jesosy ka tainy tompoka verenana soamatsarytsika dia amin'ny latsinainy alina ndraytsika eo no anatin'ny vavaka fiambenana manomboka amin'ny 7 sasany alina amin'ny 10 alina eo samy tain'Andriamanitra miravoravoa ny falia vitanao ny an'Andriamanitra vita ny fitsarana dia hanomana herinandro tolo herinandro mahafinaritra be eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra elo lalana anao lalana any amin'izay tsisy lalana tainy tompo daholo tsika rehetrarehetra amen.